Miaraba antsika rehetra indray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao maraina izao ato anatin'ity fandarana ity akasitrahako ny fiarahanareo aminay tsy tapaka isa maraina toy izao. Ny fandarantsika androany dia iopana amina zavatra anankiroa. Ny ray dia mikasika ny fandarana izay nataon'ny fitondram-panjakana omaly teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha. Ny ray faharoa dia manambahiny ny fandarantsika araka nambara tamin'ny zoma lasa teo mikasika ny rahatany mampifanolana ny mpandova sy ny telma zany etsy Antanandrano. Ny mpisolovava ny aty amin'ny mpandova zany no natsotsika hivahiny ato anatin'ny fandarana amin'izao maraina izao. Any amin'ny tapany faharoa fandarana zany no hitondrantsika an'izay fa ampomanina sady zany nareo ety Ampiandohana. Fiangaviana aloha atsika izay mahafantatra ny numéro koa mba azatsona aloha za zao. Fa tena hifantoka amin'ity fandarana ty fa tena goavany ty androany ty ary tena iresakitsika. Mikasika ny zavatra ny fampiresahana omaly teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha ka raha tsonareo dia lasa voahelingelinareo le findaiko lasa mijery an'iny iza le miantso ngamba tsaratsara tsy miantso nareo fa vita ny fandarana afaka miantso dia miresaka indray isika. Mankasitraka ary misaotra amin'ny fahatsapahan-tenanareo. Voalohany aloha zany dia tsy haiko ny tsy saotra ny Zandry Gasikara. Zay aloha ny anomboako azy. Manoloana ny prestation anomaly zany nandritra n'iny fandarana iny. Mankasitraka Zandry lahy ary androantsika dia efa afaka miteny hoe efa voaomana ny relève ho an'ny manaraka eo amin'ity tontolo ny asa fanaovan-gazety ity satria ny zavatra ohatran'ireny no ahafahana mandrefy hoe hatraiza ny fivoaran'ilay Zandry aty aoriana ao anatin'ity tontolo ny ainao manjery ity. Satria maninona no mametraka an'izay aho? Satria ilay Gasikara omaly hitanareo tao anatin'ny fahitalavitra dia tsy ilay Gasikara mpiasan'ny Real TV fa ilay Gasikara mpanao gazety. Ary zay mihitsy no nandrasany betsaka taminy satria raha nahititsika ny nahatonga ny fiakarany audimatiny ny fandarana omaly iny dia tsy hoe satria te hiaino ny filohan'ny Rajoelina ny olona, satria tsy hoe te hiaino an'ireo ministra ny sasany tsangan'olona tao anatin'ilay fandarana ny olona, fa te hahita hoe ohatry ny ahoana ny prestation ny Gasikara manoloana n'ireo fahefana mpanantanteraka ireo raha riva. Mivantana raha teo fandarana, iny dia mivantana, tiako mametraka an'izay hoe mivantana le fandarana. Ary amin'izao fandarana tsika zao dia ilaza aminareo hoe inona no ahafahantsika mamaritra fa mivantana le izy ary inona ny zavatra tsikarintsika mampivantana le fandarana. Fa izay zavatra zay zany aloha ny apetrako hoe Gasikara mpanao gazety lay niatrika ny ministra sy ny filohan'ny Repoblika omaly nandritra n'ilay fandarana. Noho izany dia mipetraka zany zay. Na inona tenenina hoe ianao manao show médiatique fa tonga eo izy mpanao gazety izy le tonga eo ary napetrany fa amin'ny mampanao gazety azy no ametrahany an'ilay fanontaniana sy hatrehany an'izay valiny avy any amin'ilay olona ametrahana ny fanontaniana. Fa eto kosa tsika zany dia ametraka hoe eo amin'ny endriky ny fandarana aloha zany dia raisitsika manomboka avy any amin'ny ara-teknika ilay fandarana. Fa raha iny fandarana iny zany hoe hitondrantsika tsikera le omaly iny, herinandro tsika manao adiny roa sasany isan'andro tsy tapitra ny zavatra azotsika tsikeraina na amin'ny endriny na amin'ny votoatiny na amin'ny betsake ny zavatra zay azotsika resahana mikasika an'izany fandarana zany. Fa eto tsika zany dia anomboka amin'ilay lafiny ara-teknika. Hatramin'izay manko tsika rehefa miteny hoe tsy mivantana ny fandarana io dia sarotra amin'ny olona manavaka an'ilay izy ohatry ny ahoana izy rehefa mivantana ohatry ny izy rehefa tsy mivantana. Raha tsy tamin'ilay nisy an'ilay hoe eo iny aloha esorina iny tapahana dia averina kely le eo. Dia amin'iny zany izy tonga dia flagrant, hita tonga dia azo tsapahitanina, tonga dia hoe io ary fa nijabaka le filohan'ny Repoblika. Na misy mandeha tampoka dia mahita barre de mire nareo ao anatin'ilay fahitalavitra. Reny zany izy le tsy mivantana reny misy disodisy kely tsy mahamoro izy ny fitenenana zay ao anatin'le izy. Fa tamin'ny alina nivantana le izy ary tratra ao anatin'iny ohatra n'le biby mihinandrotra daholo ny lesoka rehetrarehetra. Manomboka avy any amin'ny micro io. Mandeha micro dia tsy mitovy ny balansan'le micro. Misy tonga dia heninao tsara, misy taraiky vao heninao, ny sasany mbola
adinina nanao an'le briefing rehefa hiteny dia tsindriny ty bokotra eto ty na efa voatsindry le bokotra fa nisy ty baka plus 24 mahay teknika koa dia nanindra le zo me maty dia aveo voatsindrina ndray voavelona raha nisy montage iny zany a reny le geste an'le ministre ny transport mikitika an'le micro an'le ministre eo akaikiny reny tsy hitanao ao anaty sary zay zany mampiavaka le mivantana sy ny tsy mivantana ny lesoka rehetra dia apangay ny sary eo daholo ary io tsy misy an'le hoe mbola manao rendu dia le hoe émission président ok na le émission président tena izy ok dia aveo amin'izay lasa le tsy tena izy ok ny lasa ry fa le ok tena izy tsabaka amin'izay rehefa aveo io moa efa fanalana foana iny hoe adiny firy le rendu ao anatin'io a dia inona le madiso fotoana fa tao anaty zany dia ny vantana iny ary nanampy tamin'ny fanatontosana ny telma tao anatin'ny resaka fampitana an'le izy mivantana zany hita daholo zany zany rehetra zany hitanao ara teknika io ary hitanao hoe ty zavatra ampiasaina rehefa mijery koa tsika eo amin'ny lafin'ny hazavana dia mazava fa rehefa misy fiovanana cadrage any amina olona ray hafa sady maheno feo anao kata tonga dia maizina tampo gasikara tsy hita fa ahoana misy an'izany sary maiziny ty dia aveo a mazava indray resaka balance daholo zany na resaka mélangeur koa mahatonga an'izany hiteny an'izay moa lasa mety teknika loatra fa le fifandimpiasan'le sary mihiditra zany a ao anatin'le izy dia tena nampitolagaga satria nisy manana tongolon'ny Egypte na tsy fantatro ray minitra fanginana aloha hoan'le réalisateur tao anatin'le hoe Zora Bardjone no mivoaka fitiavana donia no misoratra eo ambany mahagaga za ve dia tsy efa tokony hita hoe izaka ny anaran'ny olona miteny io a dia efa homanina fafana zay zavatra hafa ao anaty masinao tena ray minitra fanginana ho an'le réal katsa jery a oy fa ahoana misy an'izany izy kamo anga mbola manomanina ny tongolon'ny Egypte ekaiko hoe TV plus izy fa Zora Bardjone ny anarany fa tsy fitiavana donia tompoko ary misy aingana koa le 6% imbécile efa navita capture vetivety teo mipotra tamikary anatin'ny Facebook e ahoaty mahanaritra ange ty tantara ty za zany eto dia tena miteny amintsika hoe reny izy rehefa direct mipotra daholo ny afenina rehetrarehetra ara teknika za zany eto dia miteny amintsika hoe mbola tsy miditra votoaty le fandarana mbola endrika fotsiny ty etiko ty aloha eto zany dia miteny amintsika hoe zany fiadidinan'ny republika zany zany no vovonana faratampony zany na ara-bola na ara-pahefana tsy hoe vao omaly ianao vao nanomana hoe anao mivantantsika fa efa nanaovana dokam-barotra mialoha ireto ny ministra ho avy ireto ny mpanao gazety an-tany Ergirland sy mpanao gazety dia ny zavatra homaninao zany a dia efa homaninao daholo ny ara-teknika an'izany azo antsona daholo zay hoe iza no enjana amin'ny lafiny ara-teknika amina resaka régie eto amin'ny tanàna anao ny réalisation an'ity fandarany ity zany zany tokony efa fantatra daholo ao anatin'ny TVM io misy olona mahay ao fa io moa le hoe satria zay zao mitondra dia reto ny akama dia reto tsy akama tsy akama mikisaka kisakisa fa rekama anao tsapaka amin'izay hita daholo amin'izay hoe atraiza ny fahaizan'le olona manao an'le réalisation technique omaly eo tonga dia miapanga an'le izy hitatsika reny rehetrarehetra ireny manako tampoka amin'ny feo ao anatin'le izy zany rehetrarehetra zany mitambatra le teny antsika any amin'le endrika hoe raha ohatra ka hoe tomanana fiadidinan'ny republika manana le tomanana aloha anaovana nino ho tsara eo amin'ny resaka fampitana ny fiadidinan'ny republika afaka mifampiraraha telma izy ny rehetrarehetra ny resaka jiro zany tsy tokony ho problème afaka anaovana simulation anomboka ny marainy zany raha ohatra ka hoe manana olana ara-teknika zay moa taloha rehefa misangisangy rehefa manao direct ohatran'izany azeda kely tsy dia lasa lavitra ty ary tamin'izany fotoana zany rehefa many any zay dia hoe rehefa tsy hainy lesany io dia angalana iskay hoanina zany ny fomba fisangisanginay mba entiny tenena hoe fehezony laisany io zavatra io fa tsy mila hita taratra fa misy fatiantoka ara-teknika tsika ao anatin'ny fampitanana zany zavatra zany rehefa miteny tsika hoe mivantana io dia mivantana io ary voafehintsika ny lafiny ara-teknika zay zavatra zay zany a no etiky tenena amintsika hoe fa ngah dia tsy voahomany reny zavatra ireny nefa dia ny dokam-barotra natao mafy be dia napetraka ao anatin'le izy hoe tisy endrika ihany resantsika tao anatin'le fandarana misy filohan'ny republika misy ministra anaky efatra
misy mpanao gazety anankitelo. Za tsy miteny hoe dia tena amboary le izy ho tena hoe zay tianareo mihitsy amina milimetatra na amin'ny santimetatra no tokony hivoaka ao anatin'ilay ady hevitra. Fa tokony mipetraka misy briefing foana io, na iza mpanao gazety nataonareo teo na iza mpanao gazety nataonareo teo misy briefing foana ny anaran'io mialohan'le anaovana an'le fandarana. Ka rehefa mipetraka izay dia mazava be hoe ny zavatra zay ho resahana eto sy ny fandraisam-pitenenana eto dia mirindra. Ny vahiny tao amin'ny fandaharany fahitalavitra Real TV ny ministra teo aloha Teandrazanarivelo, tamin'ny teteza mity izy ny ministra. Rehefa vahiny tao izy amaharema azy dia zao ny zavatra nyteneniny ary averiko eto ho an'ny ty mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ty. Endrika eto ny resahako izahay arema io izy ny lehibe zany dia ny amiral Didier Ratsiraka atao hoe président de république ery aloha ry. Fa rehefa miteny ny président iny dia ao arinan'iny aby zahay rehetrarehetra, ao afaran'le président fa tsy any alohan'le président. Fa gaga tsika mijery an'le fandehan'le ady hevitra tsika omaly. Fa menatra raha ohatra ka maka fotoana milamina tsara le filohan'ny république dia mijery amin'izay ka manaraka tsara ny fandaharana iny averina dia eo izy manontany fa iza kay ny sefo eto, iza ny sefo eo ambony io plateau io zany amin'le fahefana mpanatanteraka, le filohan'ny république ve, le ministra ve? Satria zavatra hita dia ny zavitsaranga ministra ao lasa antso-dombo le filohan'ny république manoloana ny vahoaka malagasy. Tsy haiko hoe firy tapitrisa no nijery an'iny omaly manerana zao tontolo zao. Fa manala baraka zany no autorité an'le président mihitsy zany no voarefy apabe maso omaly nandritra an'le fandarana. Fa raha mijery milamina izy rehefa aveo fa tsy eo amin'izy manatanteraka an'iny, fa rehefa mipetraka any an-trano amin'izay izy milamina miverina mijery an'iny, hitany zany zavatra tenenitsika zany, tsapany zany zavatra tenenitsika zany. Satria maninona misavitsaranga le ministra dia ozy ny enina isan-jato imbécile hoe raha any anaty filakevitry ny gouvernemanta zany na any anaty filakevitry ny ministra dia ohatra izao fizotra ny zavatra hitatsika any. Satria maninona apabe maso tsy misy takona tsy misy manafina tsony ary ty tsisy rindrina, hita taratra le toetra hoe savika ny zava-misy. Hitanareo io fanatanjahantena io na io sport collectif io ary dia misy lalàna sy misy fitsipika, na dia atao hoe sport amin'ny sport collectif azy zay dia olona maromaro ny ambony kianja zany ny miara milalao. Ireto hoe sport zany fantanjena iny tsy afaka ao arindra satria tsisy mifehy fandehanan'le lalao, satria boribory ny baolina raisikoatra. Za mpanao volley dia raisikoatra ny volley zany. Amin'ny volley-ball io dia misy laharana ny fipetrahanao ambonin'io kianja io fa tsy mipetrapetra-potsiny ianao, ary apetraky ny mpanazatra ianao arakaraky ny sokajy misy ianao. Passeur ianao dia apetrany hoe eto amin'ny position 1 na 4 na 6 na tsy fantatro ny asiny ianao, arakaraky ny adversaire anao ary amin'ny fasy zany. Hoe manahoana fipetraky ny combinaison ery ambadika ery dia apetraky le mpanazatra ianao hoe eto ny passeur atsika manomboka mipetraka. Attaquant ianao dia apetrany hoe eto le attaquant mipetraka. Ny passeur zany dia mipasy ny baolina any amin'ny attaquant, ny attaquant dia midaroka ny anjarany. Fa na io attaquant mpidaroka io ary raha ohatra ka any amin'ny deuxième ligne ny attaquant no mipetraka ka hikapoka izy, raha ohatra hoe tsy afaka mikapoka daholo ny attaquant rehetra eo amin'ny première ligne anankitelo dia tsy azony atao ny mitsambikina ao anatin'ny première ligne fa tsy maintsy avy aty amin'ny deuxième ligne izy no mikapoka n'iny baolina iny. Fa raha mihoatra an'izay izy dia mordu. Zay ny lalàna, zay ny fitsipy-dalao izy tsika. Tsy afaka midabaka izy satria any anaty tena mpidaroka be mihitsy, ka na première ligne izy na deuxième ligne dia ao akary eto ambody filet foana dia misy fitsipy-dalao ary tsy izy rery ny manao baolina,
afandimbidimbiny le passeur hoe ato ndray no mikapoka zao aty ndray ny any arina ndray ny eto aloha mandeha suspension sy nrehetrarehetra ao anatin'izany sport collectif anefa zany teneniko zany ty gouvernement manana ny anjara ndraiky trao zany ianao ao anatin'io zavatra io a fa tsy sarim-ba anao daholy a ny any ambili tsy lany ny any ambilany takariny ary de hitanao hoe simba ny endriky le ady hevitra vo niditra tamin'izay fa avy am'le ilan'le nisanjato imbécile azy satria maninona tsy manana sang-froid le ministre le président ndray ary no nanana an'izay raha izy zany tokony ikropaka atao anatin'le ady hevitra de tokony le filohan'ny république satria ady hevitra hoetin'le filohan'ny république ange io e fa le filohan'ny république indray nanaja tena fa le tato le ray moa zany fa tsy izy telo e tao anatin'izy telo nisy anankiroa tsy tokony teo tsangan'olona fotsiny ny anankiray ny mpanao gazety a ny anankiray koa Grlande tsy haiko zao ino ny antony nanaovana an'iny teo de ohatr'izay le zavatra nisy eo am'le endrika zany zay hiditra any amin'ny votoatiny am'izay tsika amin'ny mampanao gazety aloha de raisiko avy any am'le nakasika ny mpanao gazety satria ity androandroany ity a dia fahatelo ny volana Mai andro ny fahalalany ny asa fanaova gazety nametraka ny zandry gasikara tao anatin'le izy hoe rapitso ary tena tafajabaka retsy a najabany tao de tratra rapitso izy monsieur le président dia andro ny fahalalany ny asa fanaova gazety maneran-tany misy zay stage-nao atao ve par rapport am'izay satria misy mpanao gazety a any Amponja ary ndray marary mafy ndray a misitrika satria tsy afaka manao fandarana mivantana fa tadiaviny ny mpitandro filaminana le président ao anatin'le izy hitako hoe tergiversé izy zany hoe mitikodina izy ao anatin'le fahamalina fa etotsika zany mahita ny toe-tsaina anankiray hoe rehefa tena ny fantarina kay zany ny ao ambadiky ny mahatonga n'le namana mpanao gazety misy manenjiky reny a de satria ilay ministera pia ao a any amin'olona moa tsy misy ministera ny serasera io fa aty amintsika io ny misy any arina any raha ratra zay ka mba tafiditra anatina ekipa mitondra ny tena de zavatra mba hoentina anloratsaina ny amin'ny ekipa amin'izany fotoana zany ratra zay ho a tsy fantatro de ny hoe foany zany ministera ny serasera zany fa azasiana n'izany tso fa lasa rafitra anankiray mamono ny asa fanaova gazety ndray a sy mampitondra faisana mpanao gazety azavaiko zay hevitra zay rehefa aveo le filoham-pirenena zany somary sahirana ao anatin'ny famalinana le fanontaniana napetraka gasikara fa le pia an'le tontolo ny asa fanaova gazety ny tonga de mamaritra mihitsy ao anatin'le izy hoe tsy misy mpanao gazety gadra amina délit de presse fa droit commun de nefa naharahantsika ary le izy ndray mandeha nijery fahita lavitra any zay vaovao zay fa azonareo marinina tsara ny antony nanenjehana ny Henri Laurent Radjason tadidiko tsara dia nisy nandoro-pneu teny Ambohipo zay zany niendrikendriky le izy teo Ambohipo a nandoro-pneu ohatra zany dia voasaringotra tao anatin'iny rahantsika nafantatra hoe inona avy ny zavatra nitranga taterina nanahoana ny fiovan'le raharaha iza no ny désiste tao anatin'le fitazomana ny Henri Laurent Radjason diro limercia zanefa misy olona miala ao zany ny grève ny mpiasan'ny croix eny Akatsoko de ny zavatra tsy katro tao anatin'izay grève zay nisy fandorana pneu tao nisy nandoro zany teo jereo sarin'izay grève zay a fa io tsisy hoe mpiasa anankiray voaroroy satria nandoro pneu satria zao fa tamina nenjika andro de tenena mihitsy am'izay le fandorona pneu fanakahana lalana wa
fa jereo fa mitovitovy zay sary zay aty arina rehefa miova zany hoe tiako azavaina dia ity raha ianao zany ny ao anatin'ilay ministera pia na anaiky le filohan'ny repoblika na tsy anaiky le filohan'ny repoblika satria ianao ny pia ianao zany ray aman-dreny le asa fanaova gazety fahatelo ny volana me ny tantara dia mamerina fa zany fahatelo ny volana me zany a za dia ny ministry ny serasera io no navoaka teny Betongolo rehefa nitazominy zandary tamin'ny andro ny tetezamita ary io président io filohan'ny tetezamita tamin'izany fahatelo ny volana me tadidio zay sary zay ariva zahay no navoaka ao a Betongolo zay fahatelo ny volana me ary fahatelo ny volana me io ny karazana pression tamin'izany fotoana zany a namoahana anay hoe avoay ireo olo ireo avoay ireo mpanao gazety ireo etiko itenenina zany eto hoe tsotra mato zany ianao le ray aman-dreny pia manitrikitrika fa hoe droit commun no mahavoaroroy an'io dia tsy mipetraka amin'ilay mampia ianao zany hoe farafaratsy zany ianao nametraka hoe mila jerena tokoa ny makasika an'ilay mpanao gazety satria fahatelo ny volana merapitso raha nisy zany ny tokony nanampy an'iny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety gasikara iny a dia le ray aman-dreny pia n'ilay asa fanaovan-gazety fa magaga dia le ray aman-dreny pia mihitsy no manome argument an'ilay fanjakana hoe aza miasa saina amin'izany nareo aloha ino any makasika ny zoky Bendrenjato mbola zay ihany koa ny style nety le ray aman-dreny pia hoe zaza miasa saina amin'izany nareo fanjakana fa zao nge no ny teneniny e ka zao sy zao zao avy no teneniny zany hoe le maray aman-dreny pia zany tsy tantaratra satria maninona satroka aza maratra satroka aza maratra zany ny zavatra hoetiny le ray aman-dreny pia eto manodidina n'ilay namana mpanao gazety ary tiany anankiray teboka farany mikasika an'izay dia hoe nametram-panontaniana le mpanao gazety gasikara ianao ve monsieur le président no nandray an'le fanapahan-kevitra apiato an'le fandaharana tany anivony hainao manjery président tsy namaly ny fanontaniana makany amin'le président dia nisy ny savika le izy zay le tonga antsika hoe misavy tsaranga filoham-pirenena nametrany an'iny fanontaniana iny a ilay ministra no misavika ohatrany hoe tsy hainao mamaly zany monsieur le président fa aloha maliko azy dia zao rehefa vita amin'ny valiteniko dia manara-davahana n'iny valiteniko iny ianao fa zany manana ny argument amin'izany ohatrany hoe tia ametraka zany fa mbola mahay lavitra no le président za fanajanao an'ilay sefo dia izy no niteneniny professeur Tendrazana Arvelino hoe rehefa izy no miteny dia manaraka ny arinan'izay zahay fa tiany mifamadika amin'izay tsy avela miteny mihitsy aloha mangina aloha anao président aloha maliko anazy a dia inonao hitanao le fa maliko anazy iny le valiny iny fotsiny arahanao rehefa avy eo na aza miteny tsony ianao mamenatra zany ino maly zany nahitantsika hoe atraizany fahaiza manao an'ilay filohan'ny repoblika eo imasom-bahoaka no ariary le ministre n'ilay président fa hoe tsy mafehan'izany ady hevitra zany ianao président fa zany mafehan'izany mampalahelo tsy vitany mahagaga ntsony a fa tena mampalahelo mihitsy hoe filohan'ny repoblika ve ary io a trangy efa nisy tao anatin'ny fitantanany le président amin'izao fotoana izao fa tsy hoe voasambany io a misy andriambavilanitra mametraka ny mahizy azy ao anatin'ny fitondram-panjakana io tamin'ny tetezamita dia nisy prime ministre dia nisy prime ministre lefitra reo prime ministre sy prime ministre lefitra reo a dia manana zo tamin'izany azo fiara manoka dalana
pipapipa ozy tsika polin ozy maro karaha manana filohany tete mpanohitra io polin io dia ny filohany tetezamita ny rafitra ny androm-panjakana atao anaty tetezamita dia ny prime ministre lefitra manana azy fa nisy ministre anankiray vehivavy ministre mponina atao hoe Nadine Ramarsson io dia manana polin io partout dia gaga ianao zany hoe familahram-boninahitra ohatry ny ahoana moa zany ny ananan'ity olona ity escorte mandehandeha eran'ny tanàna ny anatin'ny alany mifanenana izy aria amin'ny RN 44 Ambodray misy an'le ala kininina mahazo any Ambodray mbara mahitsihitsy iny tsisy nininina tsisy tomobile manakana anazy zany mifanena aminazy avy any Ambatonazaka iakatra izy avy dia Tananarivo idina any andry taitra kely mihitsy fa iza iny tampoko ny jereko ministry mponina origety ty anaty ala kininina avy mbola polin fa tsy nafehan zany le filohan'ny republika tsy mateny an'izany le filohan'ny republika ao anatiny le atao hoe fahefana eo ampelantanany izy ny sefo hoe dia miteny izy hoe reto ihany manana zoanao an'izany fa aza atao rarangasy ty zavatra ity fa reto tsy manajanona io misy tena enjana ao anatin'le gouvernement tena nao an'izay androany tsika manomboka mahita koa hoe io ary fa misy enjana filohan'ny republika tonga dia mangina ianao fa zany miteny dia izany mamaly dia avy eo anao tsy mamaly an'iny intsony ary tsy vitan'ny filohan'ny republika ary moa zay ataony an'izany dia isy avita anakana anazy tsony fa nytanina mety efa any amin'ny ministry ny fitaterana izy no mamaly nefa rehefa netefa tany aminy fanontaniana na ny ministry ny commerce na ny ministry ny transport na ny ministry ny fahasalamana samy tsisy nandraika hoe apiny zany teneniny raha matoa ministry ny serasera zany enjany zany zavatra ahitanao zany hoe ohatsy ny ahoany ty fanjakany ty mampalahelo le zavatra misy etiko itenena amitsika hoe grave iny zavatra maly ny ministry ny fitaterana moa gaga antony mahafonja zay ny nafahan'le fiaramanidina avy any makaty miditra reo olona hoentin'ireo fiaramanidina reo mitondra olona izany dia antony mahafonja ny atongavan'ireo olona reo monsieur le ministre fa rehefa izy dia mahafonja fa rehefa izy dia maivandanja mitovy amin'ny ministry fahasalamana ihany ianao rehefa ahoana dia effroyable fa rehefa ohatry ny ahoana dia tsy effroyable tiako nanaovany gasikara anazy effroyable aminao zany sa tsy effroyable nanomboka teo le ministre tonga dia mivangardany nampalahelo indray karaha za le ministry ny fahasalamana tamin'ity marainty ihany dia nametra-pialana satria naninona azavaiko rehefa avy eo aloha koa mba sina suspense kely izy aloha hoe inona indray iny verina amin'le ministre ny transport aloha ozy ministre ny fitaterana io hoe misy antony mafonja mahatonga an'ireo olona reo nalefa nody monsieur le ministre misy olona manakavana maty eto Antananarivo izy any Mahajanga ahidinareo analamanga tsy afaka mandevona ny ray aman-dreniny aty izy ary ty teneko anareo ty zany vavolombelona miteny teto amin'ity plateau ty fanody mandry ny mpanakanto Ramanakoraisina Richard Aimé di Bivitsivery any Morondava izy ny maty eno tsara monsieur le ministre enao miteny antony mafonja io fitaterana eto ny resaka ka ny anareo moa zany le avy any andafy mafonja aminareo fa le eto Madagasikara tsy mafonja aminareo fa za tsy te hanoziny tsy te hiantso-tody fa marary ty zavatra teneniko ty raha sanatrika apetrako miteraka kambana roa kambana bivy avy aty Antananarivo zanany kambana io no entina andeha andevona any Morondava rehefa fantatra satria tamin'ny voaloha zany dia hoe entina miakatra io razana io
dia rehefa avy eo moa zany satria tsy covid ilay izy dia entina miakatra dia rehefa farany dia tsy mahazo entina miakatra indray le razana tsy nahazo alalana entina miakatra zany le razana dia zay vao norganisena zany ahoana ny atongavan'ireo zanan'ireo any Morondava le zanany kambana fa tonga tery amin'ny fanakanany zandary io dia tsy nahazo nandevina ny dadany reo zazakely kambana anankiroa reo. Ao Andriamanitra mahita za tsy hanozina ho ary za tsy antsotody anareo fa ataoko fotsiny hoe ao Andriamanitra mahita hoe inona ny atao hoe antony mafonja amin'ny ministry ny fitaterana io fa tsy afaka nandevina tsy manao anty fandarana ty voaporofina fa laika izany zavatra teneko zany fa marino fa tsy tonga tany Morondava io tsy tonga tany ireo zaza reo mandevina ny dadany nalevina any Morondava ary tena grave dia ity io dadany io zany tsy miakatra ty Antananarivo intsony satria ao amin'ny tokotanin'ny loterianina ao amin'ny fasan'ny loterianina io no milevina ny loterianina rehefa mamenao hoe eto no milevina dia eo io mandrakizay tsy miala eo ntsony io tsy azo avadika io zany tsy azo atao nina fa eo io dia mba azonareo an-tsaina zany hoe io raha zany tsy hoe mivadika io ka hoe entina makaty indray avy ty Antananarivo bivy fa ny andro toko-piainany dia Morondava zany ngeza zany le antony tokony tsy maintsy atongavany le zanany mandevina an'io raha io satria tsy afaka miakatra ntsony io razan'io raha io ny lalana mbola tsy hay oviana vao isokatra fa tsy antony mafonjy zany ary tsy afaka mandeha zany satria eto Madagasikara dia tsy afaka mandeha fa le avy any an-dafy afaka mandeha io satria antony mafonjy. Inona le antony mafonjy? Voan'ny covid ny fianakaviana aty dia andeha hamonjy zay le tany sainareo maly andeha hamonjy an'io izy ho tsaboina aty dia antony mafonjy mbola tsy maty na hoe sanatry izany andeha hamonjy an'izany fa mba teneno na monsieur le ministre inona zany ny antony mafonjy ny vadin'ny bolida tsy maintsy nodiny tao anatin'ireo planina io ary mbola amin'ny style manao selfie sy manao vidéo mitantara hoe zao zay hita zay nyenyenyenyenyenye antony mafonjy zany. Zay ny le ministre ny fitaterana hoe antony mafonjy zavatra hafa resahana rangaha rehefa hoe tsy maresy tosika an'le izy nareo dia mitsora hoe tsy resinay tosika le Air France dia hitan'ny olona hoe zay zany défaillance anareo tsy mazaka vava misy somotra fa iny ohatra velona nameko mihitsy iny zay teneniko zay fa tsy antony mafonjy zany satria tsy mahitahita any aminareo dia tsy antony mafonjy zany eto Madagasikara anie tsy antony mafonjy fa le avy any an-dafy any ny antony mafonjy nefa ny olona fa miteny hoe avy aiza ny misy an'ilay aretina ary io avy any ny tonga teto amintsika satria tsika nosy io abakabaka io fisokafana io maly le président vao miteny hoe manomboka za zany tsisy andefitra ntsony zany odry eo ambony plateau ve anao vao miteny zany hoe nonomboka zao zany dia tandremindresao dia misy memenina fa zao aza mandray le fanapahan-kevitra rehefa mbola tsy hampiatra an'le izy fa na ianao mandray le fanapahan-kevitra dia ampiaro zany na ianao tsy mandray le fanapahan-kevitra dia hitan'olona hoe tsy mandray le fanapahan-kevitra ianao ka fa le ministre fitaterana zany dia antony mafonja ao ihany zay ihany tonga dia fa zay teneniko anao zay antony mafonja ho ka samy manany mafonjany rehefa iza dia mafonja fa rehefa iza tsy mafonja mampalahelo ny zavatra ataonareo ary tena mampitehiteny doskoroskorosodô mihitsy tehiteny amin'ny teniny anjely mihitsy mijery le fahita lavitra eo manahirana be le zavatra ataonareo satria zavatra anankiray entitsika hitenenina hoe zany zavatra zany tsy araky ny tokony izy
mikasika an'le ministry ny fahasalamana. Ny ministry ny fahasalamana izy moa zany aloha tao anatin'le izy mba tsy nanao ohatran'ity ministry ny fitaterana ty. Tena nilefaka izy zany satria fatany hoe misy fahadisoana nataony, ary zay le natonga nany teny teo hoe raha za le ministry ny fahasalamana dia tamin'ity maraina tena metram-pialana. Satria maninona? Ozy izy gasikara tao anatin'le fanontaniana, tsy haiko izy na effroyable aminao zany na tsy effroyable. Le resaka isa eo. Dia rehefa niteny le président de république, le flou zany ny désavoué le ministre ny fahasalamana. Ozy izy le flou hoe na malagasy ray ary ny maty ozy izy, na malagasy ray ary. Dikan'izany zany tsy azo le ferina mihitsy le resaka fahafatesana. Le ministre ny fahasalamana nefa nyteny hoe raha ampitahina amin'ny atsy Afrika mbola tsy mampitahotra ny isan'ny maty aty Madagasikara. Désavoué le président zany ianao amasim-bahoaka. Tsy solidaire taminao izy, patronao, miteny hoe tsy mety ny zavatra niteneninao iny, tsy izy iny. Noho izany matsapa tena zany ianao hoe diso monsieur le président tao anatin'izay noho izany, satria efa eny amasim-bahoaka ianao no midésavoué ana. Na metraka niny fitenena iny na malagasy ray ary ny maty. Dia ny fahendreko zany mametram-pialana. Fa zany moa tsy kolotsainantsika. Manaiky hoe misy lesoka tsy kolotsainantsika zany, ary miaiky ny fahadisoana tsy kolotsainantsika zany. Tsy hametram-pialana io ministry ny fahasalamana io. Fa mbola teo ministry izy. Fa raha marina dia zay ny tokony nataony hoe hiala, satria efa pahabe maso no nalan'le filoham-pirenena baraka le ministry ny fahasalamana. Misy fomba hafa tokony namaliny le filohan'ny république an'le valim-panontaniana, fa iny fanindriny any zany dia manongo tena le ministry ny fahasalamana eo akaikiny eo, miaino an'le zavatra teneniny ireny. Zay zavatra zay le grave ao anatin'le izy. Eto moa zany dia gaga ihany fa tsy mety hiteny le ministry ny fahasalamana hoe AstraZeneca ao anatin'le vaksiny ho tonga eto amintsika. Fa za miteny amintsika hoe ao anatin'ny fampitam-baovao zay hitatsika amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera dia voavaly ny fanontaniana. Nisy vaksiny nalefa atsy Afrika. Marina dia nalefa ao Congo. Io vaksiny io dia tara le fanaovana an'le campagne an'le vaksiny. Etiko tenena amintsika hoe tsy miteny le ministre amin'ny maha-teknisianina anazy hoe lay vaksiny zay teneninao ane ka AstraZeneca ihany io générique io. Any anatin'ny tambajotra tserasera ny olona rehetra mahafantatra an'izany. Ary ny vaksiny zay tafiditra ao anatin'ilay resahana eto dia vaksiny nalefa nakany Congo. Zay raha ohatra ka jerentsika zany ny fanazavana hoentin'ny mpampita vaovao aty Afrika, ny Reuters ohatra, dia namoaka izy fa misy vaksiny alefa any Congo. Io vaksiny io zay tokony anaovan'ny zareo Congolais vaksiny ny teratany eny aminy. Ny Reuters zany tsy gazety tsotsotra fa matanjaka zany.
afaka jerenareo koa mikasika an'izany hoe nyresaka anio ve sa tsy nyresaka anio a dia ny zavatra nazavainy dia tsotra hoe le vaksine alefa any Congo any ka tsy lany le izy nefa ny olana ao anatin'le izy dia ity lany daty io vaksine io ho lany daty tsy ho ela le vaksine a ndraso jereko tsara le datin'le izy a fa nomeny zareo aty le ndraso aloha jerevako tsara le datin'le izy a fa aingakaingana kely le izy dia ho lany daty jery kely vetivety an'izay sady manazava ihany dia noho izay izy ho lany daty zay dia nijerena firenena afrikanina hafa zany hoentina hifampizarana n'le vaksiny satria maninona lay vahoaka congolais dia narisarisa teo amin'ilay fanaovana an'le vaksiny ary ny olana ho an'le congolais zany dia nafantatra fa AstraZeneca io dia tsy dia tena narisika tsara izy ao anatin'le fanaovana an'le vaksiny a dia rehefa mipetraka izay olan'izay dia nitadiavana firenena hafa zany dia misy firenena maromaro ato anatin'le izy a izay ho tanintsaiko amintsika ao anatin'le resaka COVAX manko ty raha ty ary nyteny an'izay le ministra tamin'ny alina raha nijery tsara tsika izy le izy take atytsika voilà izy ty raso a ao anatin'ilay campagne an'le vaccination izy a ny RDC dia nahazo 1 700 000 doses ny vaksiny AstraZeneca zay entina miady amin'ny Covid-19 io a dia amin'ny alalan'ilay système COVAX no nazahoana anazy dia zao ny RDC zany ao anatin'le izy dia tsy malany ny 1 300 000 doses zany hoe zany ilay vaksiny 1 700 000 ny 1 300 000 amin'io tsy lany ny RDC ny antony dia no lay farisarisan'ilay mponina hanao an'le vaksiny amin'ilay hoe AstraZeneca sy ny fahatarana eo amin'ny fanaovana an'le campagne le vaksiny nefa dia tsy maintsy ampiasaina alohan'ny fa 4 ny volana jona ho avy zao zany hoe afaka ray volana mahery kely zany ray volana 2 volana latsaka eo dia lany zany lany daty ireo vaksiny ireo zany amin'ny aorinany fa 4 ny volana jona zany hoe tsy azo ampiasaina tsony zany lay vaksiny aorinany fa 4 ny volana jona noho izany dia nitady hevitra le système zany hoe mba tsy ho very lay 1 300 000 doses amin'ny vaksiny io dia ireto ny firenena andefasana azy dia nalefa nakany a Togo, Ghana, République Centrafrique ary Madagascar voatonona ao anatin'izy zay zany no nomena an'io dia i Angola ozy izy efa naka tao anatin'le izy naka 500 000 doses ny angolais ao anatin'le vaksiny etiko itenenana amintsika zany hoe fa maninona kaiky amma teknisianina an'le ministra tsy azavaina hoe avy aiza io vaksiny io ahoana ny nazahoantsika azy ary maninona ny miezaka miteny an'le izy amin'le anarana générique le ministra fa tsy miteny an'le izy hoe ty AstraZeneca ty sy le système COVAX tsy zany mamorona an'izany zavatra vakiko zany fa jerenareo amin'ny Reuters wa agence-na fanaova gazety io ahafahantsika mahafantatra vaovao dia jerevo fa misy an'io vaovao io ao mikasika an'io 1 700 000 doses ny vaksiny alefa any RDC Congo io AstraZeneca ny olona ny marisarisa amin'le AstraZeneca mindrindra fa lay hoe
générika avy etỳ Inde mbola mametra-panontaniana ny olona manoloana an'izay zay le tenentsika hoe raha ny fataratsika tao anatin'ilay fanaovana ny dingana tamin'ny fahazahoana n'ilay vaksiny dia any amin'ny volana hoanitsika any arina amin'ny volana any tsika vao tokony mahazo fa manintsika ny mahazo tampotampoka eo zany misy antony zay dia hazava hoe fa maninona ny tsy hazavain'le ministra le izy zay zavatra zay le tiatsika tenenina hoe aza manao fanahinina mampiesona n'le vahoaka malagasy fa tsory amin'ny marina zay ke le tenen'le président hoe ny vahoaka malagasy izy lazaina marina ko maninona le ministre fahasalamana tsy miteny marina hoe zao ny fandehanan'io resaka vaksiny io miresaka nareo hoe ny fanjakana ihany no manao vaksiny fa misy orinasa maromaro misy sambatra raha maromaro eto Madagasikara amin'izao fotoana zao efa mandrindra fanaovana vaksiny na mpiasa ho aminy na ny teratany raha amin'ireny masivo reny kina zany tianareo atongavana marahelo le zava-misy etoka itenenana hoe le ministra dia tena ao anatin'le ataontsika hoe mbola finiavana hiaro be fahatany an'le fanjakana fa ao anatin'le hoe solelakisma manara-penitra miresaka totanisa maly mariany gasikara tsara moa le izy ao anatin'le fanontaniana hoe fa maninona kay tsy niteneninao nisan'ny maty monsieur le président nefa ianao manome totanisa eto aloha dia tena tsorontsika mazava ny ministra ny teny hoe ka io manaraka n'le fepetrapetraky ny OMS misy monitorinina moa izy ny mpitsatsainiko avy eo tetsy ambadika me eo ampiterany eo mijery an'le izy hoe kisake zany ny barabarain'reto olo reto le vahoaka malagasy zany dieritrereto hoe nareo dia concombre daholo nareo mitovy amin'le anan-drano aria besarety daholo nareo tsy takatrareo zany le olona maty eny dia lay isa omenareo no ampanarahnareo an'le OMS fa rehefa miteny an'le olona sitrany nareo dia tsy ampanarahnareo an'izay marary le olona any an-trano maty le olona sanatria zany any an-trano rehefa maty any an-trano le olona ka tsy vitanareo test dia tsy isan'ny tany sainareo ao anatin'le hoe ty isan'ny matin'le covid fa io olona io nefa tonga dia voateny hoe alevinareo androany io olona io satria tsy nataonareo rehefa mampiay dia zay nanaovanareo anazy fa raha ohatra ka sitrana le olona any an-trano misy sitrana tany an-trano ataovy ao anatin'le taremarika hoe 3 sitrana tany an-trano 4 sitrana tany an-trano dia mahita ianao 500 ny sitrana tsy sitrana any amin'ny hôpitaly raha 500 zany ny sitrana any anatin'ny toeram-pitsaboana jereo tsara ane fa nanome kapasité an'le hôpitaly sy ny CTC le président de république verenanareo jerena io fandarana io dia niteny izy hoe zao aby izy ny kapasité amin'ny fandraisan'olona ao anatin'ireo CTC reo ny any ananina mandray zato ny ary ananina mandray zao ny aty mandray zao ka raha miteny izy zany ao anatin'izy hoe jereo le taremarika 2,5 ny sitrana dia rahatsika zany hoe zay takin'le rafitra eo nivonao OMS any ny avoaka amin'le taremarika atsofoy anatin'ireo CTC reo zany le 2,5 babangoana mihitsy ny CTC sasany zany ny dikiny satria mivoaka tao daholo reo olo reo fa le reneny ao anatin'le 2,5 ohatra ny sitrana le any an-trano mameno an'iny fa le any amin'ny hôpitaly mandeha compte goutte le olona mivoaka avy any na le any amin'le CTC mety misy olona 10 mivoaka 10 ohatr'izay fa raha tambatra ao le hoe 500 rofony daholo hatramin'olona sitrana any an-trano ataony ao anatin'izy fa rehefa nodimandry le olona le any an-trano tsy compte satria manaraka an'le principe ny OMS tsika makatsy makary fa rehefa sitrana compte le any an-trano entina natsarana hoe betsaka ny sitrany dia mamoaka taremarika na sitrany tsika
zay ny mahatonga ny olona miteny hoe io taremarika omenareo io ane tsy mifanitsy amin'ilay zavatra mitranga. Any amin'ny faritany misy olona tratran'ny Covid, tena misy maty ny Covid, fa ny testa reo tsy ampy, dia tsy vita testa ilay olona marary, maty foana olona levana eo fantatra hoe Covid ilay mahafaty anazy. Satria manino? Terena levona eo iny terena mpiasan'ny hôpitaly amin'ny fahasalamana hoe tsy maintsy alevonareo androany io. Fa io tsy tafiditra ao anatin'ilay totanisy satria manina tsy vita test io. Le test avy amin'ny fanjakana mihitsy no tsy ampy. Dia nefa le fanjakana rehefa miteny dia inona zavatra teneny Gasikara? Gasikara. Zany teny taminao hoe 700 le maty. Fa zao any Inde 3,000 isan'andro maty. Any Brésil 4,000 isan'andro maty. Dia ozy izy raha teo amin'ny plasin'ny Gasikara hoa dia tsotra kely fotsiny napetraka hoe président firy kay ny isa mponina eto Madagasikara? 520 tapitrisa ny gasy. Dia firy ny any Inde? 1,300 millions. Ampitomboina firy zany le 520 tapitrisa vao mahazo ny isa azony le any Inde. Ampitomboina firy 25 millions vao tonga 1,300 millions. Raha ampitomboina folo fotsiny, konty akaiky ny ataotsika, raha ampitomboina folony dia ny 25 millions mbola 250 millions. Le 700 lazaina maty eo ampitomboy folo fotsiny 7,000. Ahitantsika anazy hoe tsy micorrespondre ange zany ohatra raisinao zany monsieur le président. Tsy zany ny valin'izany teny Gasikara zany. Maninona ianao maka ohatra ny Inde zay tsy mifanatsahana kely akory amponina eto Madagasikara? Ny isa amponina raha tsy ampy oxygène zany Inde dia par rapport amin'ilay 1,300 millions le tsy fahampina. Fa ianao raha tsy ampy oxygène par rapport amin'ilay 25 millions. Zavatra tsy hitovy mihitsy zany. Dia maka ohatra fotsiny moa zany hoe entina miala bala ao anatin'ilay fanontaniana dia hoe hitanao fa ny amin'ny Brésil 4,000. Jereo fotsiny capacité an'ilay resaka oxygène any Inde ny problème dia transport. Fa ny stockin'ilay izy matanjaka be. Ny indiana tratrany tena hoe tahana fiakaran'ilay valanaretina farak'izay ambony, ketrika hôpitaly vetivety izy. Ny atsika miakatra ny tahan'ilay tsy fahasalamana, miketrika fasan'ny firaisam-po vetivety tsika. Mahagaga. Zay ny atsika ty. Ny olona hôpitaly ny ketrihana rapide. Amin'ilay oxygène sy le concentrateur d'oxygène moa zany dia ozy izy mijery an'ilay izy hoe tsika nanao an'izao. Io zany le oeraoera indray io. Le oeraoera moa nalefa aloha fa vao miteny Gasikara rava daholo ny oeraoera tonga dia ambavako ambavanao tonga dia lasa dialogue le izy. Tonga dia mifamaly. Tonga dia voaenjaka Gasikara vao nameraka any hoe ianao ane manao saut médiatique ianao. Mbola virena kely rehefa avy eo. Fa tiako tenena tamin'ilay oeraoera taty amin'ilay oxygène sy le aty amin'ilay resaka concentrateur dia tsotra. Monsieur le président, nareo miteny hoe 2000. Fa zahay ange tsy nanisan'ny lizy tao hoe 2000 marina ve le tonga tao? Nisy nanisa ve nanao 1, 2, 3, 4, 5 hitandrao 2000 mihitsy io mbola andeha zao le tsisy nanisy ny tompoko. Zay sary napotrana teo jereko le sary mba nijery niodina ndray mandeha le oxygène, niodina fanondroany, iny sary iny ihany no mibokla. Raha 2000 zany raha ty tena milahatra manao panoramika mihitsy io caméra hoe iny le 2000 fa hita daholo. Fa ny hitako botay niodina indroa dia zay. Tsy haiko nareo eny amin'ny nisy raram-piaramanidiny vato mba afaka mamety tanisa marina firy marina le tonga tao ny iza nanisa hoe 2000 marina ve? Tsisy nanisa an'izany eka teo. Dia miteny nareo hoe 2000 dia 2000 e. Fa ka nisy nanisa tao. Ny sary apotra nareo niodina indroa. En boucle jereo le sary amin'ilay izy avereo le vidéo an'ilay fandarana.
fa miboky lindroa io oxygène io dia zay tsy mahita be da be zany ianao hoe hity dia hity dia ry dia ry sato hoe kamo angamba le caméraman naka an'le sarin'le roa arivo dia zay teo akaikiny any nalainy ve zay fotsiny ve mba akamo zao caméraman zao zalahy zavatra 2000 ve dia reny fotsiny ny alainy sary fa noeraoeranareo amin'ireny tonga ny amin'ny faritany io raha misy enina tonga dia efa etsona mpanao gazety tonga le oxygène avy any amin'ny président république rehetra ragovany ianao an'izay tsy maintsy ho avy zao raha atsona moa zany nareo mpampalala vaovao fa tonga androany le oxygène botay anaky enina avy any amin'ny filohan'ny république tiako ty asako ty amin'izay fotoana zay ho tadidinareo indray le zavatra resahako dia verenako le gasikara teo hoe fa maninona ny tonga dia tonga amin'le hoe ianao manao show médiatique satria hoa le gasikara tonga teo gasikara mpanao gazety fa tsy gasikara mpiasan'ny Real TV ny antony dia zao raha na enina tsara nareo vereno inona indray izy tsy indriny le ministre foana hoe ny taleanareo ny directeur anao zany io zany a tsy indriny any amin'ny gasikara hoe ianao nge tsy tany fa ny taleanao amin'ny Real TV ny tonga tany fa ianao eto manao show médiatique satria ny réputation anao no arovanao anaty zaiko iza atao anatin'ny ty tontolo ny tiasa fanaovan-gazety iny tsy niaro ny réputation iza matotsika miangaly an'ity atao tsara dia satria zay mihitsy ny tiatsika hipetraka ao anatin'le fanaran'olona atsika hoe mitazona an'izay a ligne atsika zay tsika ao anatin'le asa fanaovan-gazety fa tsy manaiky ataon'ny olona fitaovana izy moa zany mba miteny hoe ianareo aza manaiky ataon'ny mpanao politika fitaovana dia gady lahy izy raha maro sandy fa izy le miaro beke ongle an'le président eo zany asa Jesosy Kristy nanao fitaovana anazy tamin'iny latsahan'ny fanamasina izy tompoko dia natsapa fa io filohan'ny république io dia démocrate miraly le zay me hoy zay adininy fafatelo ny volana mi ohatry ny androany ange zay navoaka nafatarako an'izany hoe cellule zany tompoko dia tsy nisy olona hafa fa tsy Andry Rajoelina tsy nisy mbola tsy ary nafantatra cellule ty vatako ty tsy haiko izy fa za koa mino fa nafatarany atao hoe cellule dia Andry Rajoelina misy feo an'izay moany fa ho atsika le mpikirakira ao amin'ny serasera ao mba jereo jesy fa misy an'izay feo mafina ka le zavatra nge kaikake le zavatra za aloha mba miteny ihany fa vahanina fa le hanina nge ihany dia le aération tsy dia malala hanina tadidinareo angamba zay zavatra teneniko zay fa nahay ny natsanatsana an'izany mihitsy tamin'izany fotoana zany fa androany le mibobo menaka mahafinaritra kely fotsiny io le président mahazaka démocrate io ka tena démocrate io démocrate le président androany ve niteny an'izany zay ry mpivarom-panahy fa rehefa ny hafa no miteny dia mahay miteny mihitsy hoe ianareo le manao mercenariat politique fa androany izy miresaka tsy izy le mpanao an'izany fa tena manazava araky ny lalàny manazava araky ny fifehezana nyty fitsipika amin'ny feny asa fanaovan-gazety ity tiako mihitsy le nanaovany gasikara an'le hoe nisy fivoriana tsy ara-potoana anke teo nataon'ny anteny mera-pirenena ko naninona raha novana le lalàny fa tsy manao idée fixe fotsiny hoe ka ny lalàna rehefa mbola tsy voasolo dia mbola manan-kery le lalàna apa-tsy ivoky kely raha misy lalàna ve zany tsy mbola nahitsitsika teto le lalàna zany ohatra nisy lalàna mipetraka teto Madagasikara nisy an'izay raha tsy diso hoe miatra eto Madagasikara ny resaka peine de mort ohatra zay laiko zay dia mahafantatra tsika gasy hoe io lalàna io efa tsy mety io ary tsy mety amin'ny finoantsika sy amin'ny magasy atsika zany peine de mort zany ohatra fa tsy mbola nisy nanitsy le lalàna nefa tsika zany mahatsapa any atatsika ny tena tsy mety io efa tsy tokony miatra eto Madagasikara tsony io fa tsisy nanitsy le lalàna io peine de mort tsy haiko maître yanitra afaka manao vérification an'izay rehefa aveo mbola ho avy eo izy hoe tamin'ny vina zany raha nisy teto Madagasikara izy dia vina le izy no fafahatsika tsy tao anaty lalàna antsika tsony raha tsy diso fa afaka vérifiena zany ataoko ohatra amin'le izy hoe teo le lalàna teo eto amintsika ny peine de mort
fa tsy nampiasaintsika ilay izy satria manino tsy mety amintsika ilay lalàna hitantsika hoe tsy mety io lalàna io nefa mbola tsy maty ilay lalàna fa tsy nampiasaintsika ny antony dia ity tsika matsapa fa tsy mety ilay lalàna fa tsy hoe raha ohatra ka mbola tsy nisy namafa ilay lalàna dia iny anao aisy andeha ho ampiarina amin'ny peine de mort satria mbola tsy voafafa ilay lalàna mbola tsy voasolo ilay lalàna fa zay ny antom-pisiny ny anteny miaram-pirenena ilay androm-panjakana mpanao lalàna ianao matsapa hoe ty lalàna tya lany andro dia ahitsinao ange la lalàna alohany ianao ampiasa anazy dia mahafantatra ianao hoe misy tsy mety a dia andao atao mizazoro fa satria mety aminao le izy androany entinao mameny hafa dia lazainao fa tsy nanisy nan'olo a dia tsy manino nefa ny anteny miaram-pirenena zay mahatonga nam'y telefona tsy hainareo mampiasa an'io anteny miaram-pirenena io tena tsy hainareo azo atao tsara nanitsy an'ilay lalàna raha ohatra ka tiana ampiasaina ilay lalàna mba hifanaraka amin'ny toetrandro zay ny anolona anazy lalàna misy any anaty code pénal ary mbola anamboaranareo lalàna hafa le VBG mbola vitanareo manamboatra hafa nefa hita any anatin'ny code pénal daholo any re zavatra ireo dia ity tena hita mihitsy tsy mifanaraka amin'ny toetrandro tonga dia ampiaro koa dia androany nareo mahita fa démocrate le président dia androany nareo miaro an'izany bec et ongle raha nisy ny olona tokony anitsy an'le président amin'izany anitsy ny ao anatin'ny fahefanam-panatanteraka amin'izany dia ny mahafantatra sy mahafendry izy mihitsy hoe tena tsy miady tsony ty lalàna ty fa mbola tamin'ny andro ny amiral Didier Tsiraka tamin'ny république faharoa ty tsy mifanandrifo tsony amin'le zava-misy amin'izao fotoana izao andao ary amboaritsika ty dia tsindrina fotsiny moa zany gasikara ao anatin'izy hoe nitalehanao nge tao fa ianao moa zany tsy tao ary ianao manao saut médiatique fa eto azy zany dia mbola mampirisika ny gasikara hoe tohizo ry zandro fa zay no izy ty asantsika ty dia mila mijoro mila mametraka mahizy azy atsika zay ny ametrahana hoe misy gasikara fa tsy atao guirlande fotsiny ohatra ndry miora nareo eo tsy hitako zao zay nametrahana amin'ny miora teo inona ny antony ohatra n'le ministre anankiroa ministre ny teka ny ministre kapoka inona ministre ny varotra ministre kapoka tsy hitako mihitsy zay nataony teo tsy aleo tsy nakarina teo ministre ny fitaterana ino moa efa tsy mahagaga efa ino ireny ary tia ny any zavatra nyresahako teto iverenako ny resaka mikasika ny Air Madagasikara le ministre ny fitaterana le fanapa-kevitra raisy le président efa fantany hoe ato le tsara di ino koa aloha dia mbola nampimena ozy retolo re tena manabarabara le 6% imbécile mihitsy ny teny ange io 6% imbécile io hoe fa maninona ka rehefa taxi brosy dia sakananareo fa le fiaramanidina alefanareo ohatra ny hoe tsy misy zany covid io eny an-danitra eny dia nalefanareo le zotra anatiny maly rangaty le fanjakana izy ray izy mianakavy niarany haiko hoe le fisiny le fitaterana bakabaka na tonga ny covid io ny epitatis ny epitaris ny epita tena teny mafy amin'ny tenin'ny anjely mihitsy ary nataoko amin'ny teny paritra iatsana be zay hoe miteny amin'ny tenin'ny anjely dia amin'ny teny sud-est le anjely enjana be tena grave na reraka tena manabarabara nyty vaoaka malagasy ty mihitsy marina mafy tena gagitsika miaiky zany nareo fa io le fiaramanidina nandeha io mbola nitondra le valanaretina niparitaka aty aty nefa nyteny anareo ny olona tamin'izany hoe fa maninona kay monsieur le président ny alefa le fiaramanidina fangaro efa mandeha fiaramanidina io dia tsy maninona hafa kely nareo ka baka plus 24 daholo inareo avao fa za mahay raha io ane fa olo aby gn'agny aminareo dia zay mahavy anareo manao an'io fa androany nareo zany hainareo hoe tsy mety raha io tena mampalahelo le izy sady mahamenatra fa ino moa manamarina le teniko foana hatramin'izay hoe aza maika amin'ny onganantsika fa aleo lo hitanareo mihitsy ny aratsiny iny izy iny maly iny
mibanaka mihitsy hoe ay ohatra zao ny covid rahana malala fa mety mamono fa ny covid koa mamono manala baraka tsy ny covid ihany manala baraka sy mamono fa ny covid anatiny grave be tena entsana grave le izy tena grave ary manala baraka izy rehefa ohatran'ireny dia le tsara dia zany dia hoe mijanona daholo ny zotrany tsara dia dia ozy izy hoe zay le zavatra efa nitenenina anareo zay inona zany zao ny mesure d'accompagnement hoentinareo an'le mpiasa ny Air Madagasikara le Air Madagasikara nge efa tena tsisy ninina ataony ntsony androany le mpiasa hoe le MGA zany sisa miasa mandray an'le entana sy ohatran'izany fa le Air Madagasikara inona teneniko anareo hoe ny karama mpiasa ny Air Madagasikara efa nahazo mail daholo zareo hoe hotarany amin'ity volana ity zany hoe efa aty amin'ny volana me zany ny volana avril 32 33 34 35 any amin'ny 37 ny volana compagnie Air Madagasikara zany isan'ny compagnie mpanjakana rerian'ny gasy enjana tsisy miteny fotsiny le président hoe tsy mandeha ntsony ny sidina tsara dia dia tsy hitanao hoe inona zany eo le ministre ny transport dia tsy miteny izy ho an'ny mpiasa ny Air Madagasikara zany dia izy fepetra ohatr'izao raisina nefa io efa tratrana fampetona amina asa partiel le mpiasa ny Air Madagasikara efa nataontsika tanaty fandaharana foana zany resaka chômage zany ho an'ny mpiasa ny Air Madagasikara hoe reto miasa zao reto tsisy zavatra hoentin'le fanjakana ohatra ny hoe satroka aza maratra hopotika orinasa Air Madagasikara io efa misy manao landria tsy ambadika tsy aveo bon andeha moa zany ny mikasika ny resaka fitaterana bakabaka makaty zany le Air Madagasikara aty aty amina za ndray no hitantanan'io raha pitsy raha afaka privatisentsika io ohatra ny hoe satry aza zany le orinasa mpanjakana ho faty za raha nisy an'le covid mamono anazy malahelo le zavatra misy zany nareo zany le fitondram-panjakana zany nandritra ny fandaharana maly iny dia tena hitanao hoe voaniteny gasikara dia rava le endriky le fandaharana fa ny andeha hiaro vatana sy amaly any gasikara ny natao tao anatin'le fandaharana tsy voaresaka tsy ny lafiny dekarena tsy voaresaka ny fampiatrany raisina tsinasina fanazavana hoe zao dia mianatra mpianatra anao fanadinana ka inona fipetra manaraka an'izay tsisy aizany lafiny ara-toekarena tsisy tsy ny resaka ninina ivorona teny miara-pirenena tsisy raha pitso any fisokafan'ny fivoriana ara-potoana any teny miara-pirenena zay vao nisy an'izany hoe ouverture virtuelle zany ny assemblée enjany ity tena gaganareo ny olona ny tsy nataon'ny olona hatramin'izay ty fitondram-panjakana ity manao azy le lanonam-panokafana rapitso zany dia sarisary fa tsy tena izy mahagaga zany ny zavatra misy miresaka teto miresaka fambolena miresaka iny be zany zavatra tokony hoe afaka hipotra ao anatin'le izy fa niaro vatana nataon'le fanjakana dia ny sasa moa zany mahita hoe tsy dia ampy loatra dia na tsy départementako ary dia idirako le fanazavany tena raha ohatra ka tsy nisy any gasikara iny fandaharana maly iny dia miteny aminareo fa tsisy ny atsasaky ny tokony nijery an'iny tsy nijery ny atsasano satria na le safidinareo amin'le hoe iza le ministra karina eo ary raha ny marina zany dia tokony hoe le filohan'ny repoblika dia le ministry ny fahasalamana dia ministry ny fitaterana ala limite dia mavita an'le resaka mpanao gazety anakiroa ampy ray avy amin'ny mpitondra fanjakana
ray avy amin'ny tsy miankina na iza tianareo natao teo dia ampy le mpitondra fanjakana ange sarisarina mpanao gazety leo fa sy tena manao gazety dia tokony mirindra le zavatra teo tsy nirindra hatramin'ny farany ny zavatra mba nirindra teo a dia zay hoe le filohan'ny repoblika nafetena tao anatin'le izy hoe nanana sang-froid sy ny ministry ny fahasalamana zay ihany fa ny ambiny ny ministry fitaterana mitsemboka ny ministry serasera mitsemboka varalila amin'izay le ady hevitra kinao raha vao mitsemboka ianao dia zaiko tsy mipetraka amin'ny toerana maizy azy ianao tsony zay ny zavatra nitranga tao anatin'le ady hevitra mbola manana nampiana an'izay zavatra teneniko zay ireo namana hoe entsika manazava n'lay fandehan'le ady hevitra omaly iny a mbola iverina eo any amin'ny tapany faharoa satria mbola ndray vahintsika araka le teneniko teo a fa apiditra ny zokobe Ndrenjato sa ny rahalahy Guy Maxime rahalahy Guy Maxime zany no ampidiritsika aloha zany anampy ny zavatra nresahako teo zay a mikasika sy manodidina n'lay tafika sy ny ekipa tao anatin'ny gouvernement mikasika ny zava-misy eto Madagasikara zany ao anatin'le izy dia raha maheno anay ianao rahalahy Guy Maxime dia afaka miditra avy hatrany amin'izao maraina izao dia faly miara-matsika rehetra indray manaraka ny fandarana androany alatsinainy fa telo volana May 2020 makasitraka antsika manaraka ny fandarana ary lina mandrakariva ny amin'ny fanehonkevitra atao eto amin'ny miara-manonja miaraka ny famakafakana fantatritsika fa miditra amin'ny 5 andro manaraka indray zany tsika izay ataon'ny filohan'ny repoblika ny omaly miaraka amin'ireo minisitra efatra menada sy ireo mpanao gazety namana ny tondrako ny anjarako amin'ity androany ity dia ny citation nataony Abraham Lincoln izay 16e président des États-Unis tamin'ny firenena fantatritsika loatra ny filavany amin'ny démocratie dia les États-Unis d'Amérique zany zao no citation nambarany tamin'izany fotoan'izany. Vous pouvez tromper quelques personnes tous les temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Tourna zavaina amin'ny teny malagasy dia hoe afaka mamitaka olona vitsivitsy mandritry ny vanim-potoana ianao fa afaka tsy afaka mamitaka olona maro fohy fa kosa tsy voafitaka ao ny olona rehetra mandritry ny fotoana maritra. Inona no tena mbara dia hoe ity fitondrana misy amin'izao fotoana izao ity dia misabaditaka tampitaka. Sabaditaka tampitaka dia manao tendance tsy tsaroana manoloana ny fiatrehana ny raharam-boaka, manoloana ny fiatrehana ny raharaham-pirenena. Namara moa filohan'ny repoblika ny amin'ny hoe ny lasy-manena aminy dia ny fahasalamam-bahoaka. Tamin'ny alakamisy lasa teo nanao fandarana izao teto amin'ny miara-mamonjy dia nazava dia amin'ny ny fanjakana
no tokony andraikitra voalohany amin'ny raharaham-bahoaka. Fanjakana dia premier responsable reny mazana azy manoloana ny fahasalamam-bahoaka ary atidy sy andraikitra tandrify azy. Dia namany ny filohan'ny repoblika fa izy dia tokony andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny dimampolo isan'ny zato ny asan'ny fanjakana ao sy mizotsika ny teny izao dia miokana amin'ny izany fahasalamam-bahoaka hiatrehana amin'ny ady amin'ny Covid-19 izany. Izany no nambarany fa araka ny voalazako teo dia hoe manao tambasitra tsaroana ny fanjakana malagasy satria fantatsika loatra ny fotoana aty-aoriana ny atrehan'i Madagasikara amin'izao valanaretina Covid-19 dia hita fa miambakavaka ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ity valanaretina ity. Miambakavaka satria nahoana raha lazaina omben'omeny fa mandray an-tanana amin'izao raharaha izao ny fanjakana dia andraisako ohatra akaiky tika mahakasika an'ilay lalàna 1.20 aotra 2.20 rehefa nambara omben'omeny fa obsolète. État d'urgence sanitaire no resantsika dia ny lalàna tamin'ny 2.20 no raisitsika hiatrehana ny raharaha amin'ny 2.20. Ny atao hoe obsolète dia dépassé, périmé. Raha ministre moa malaza hoe dépassé par les événements. Filazany any ministra Madamady tamin'ny taona dia ampatsahivina azy fa rehefa miresaka ny andininy fa 20 amin'ny lalam-panomena amintsika dia mahazaka fa tsara fa ny filohan'ny repoblika no proclamé ny situation d'exception ary pouvoir spéciaux zany. Izy irery no afaka manao an'izany. Tsy misy olona omeny fahefana amin'izany lafiny izany. Izy mekinina lam-panomena manao an'izany rehefa vitany consultation amin'ireo filohan'ny institution voalaza ao anatin'io lalàna io. Dia mbola manadio tena ny serasera fa ilay décision interministérielle raisina manoloana ny fanakatonana sy ny fampitsarana ny haino amin'ery ny eto Madagasikara amin'izay lafiny mandrify ny sehatra politika na ny famakafakana na ny fambarana izay noraisiny izy ity menada dia amarininy ny mpiramatony izy ity fa tsy diso ny fanapahan-kevitra ny raisina izany. Ity lalàna ity nefa mazava fa tsy misy afa-tsy ny acte du président zany no afaka manome fahefana amin'izay mety fampiarana ny fahamehana amin'ny tanin'ny repoblika. Ny ministra ity moa raha mijerena ilay fandarana dia super président satria ezaka ny mitondra fanazavana manoloana ny raharaha kanefa dia hitantsika loatra fa azo ambara hoe lasa faux problème no resahana tsy mitombina ny ady-hevitra fa te hamaly fotsiny amin'izao zava-misy amin'izao fotoana izao ary te hanadio ny tenany manoloana ny fanapahan-kevitra izay noraisiny. Ny fanambara teto ny dysfonctionnement de l'État ary izany ny zavatra mitanga amin'izao tsika miteny izao. Tsy hitan'ity fanjakana ity intsony ny ametrahana ny tongony ny amin'ny hitantanana ny fiainam-pirenena. Sy raha ambaran'io article 61 io ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsabahan'ny ministra Tiny Menada ao anatin'ny gouvernemanta.
amato-ministra moa sady super président super premier ministre satria tsy misy fahefana azo délégué ny filohan'ny république amin'ny état d'urgence toy izao afa-tsy ny premier ministre lehibe ny gouvernement irery ihany raha ilay lalàna 1 ao 1 no resahantsika fantatsika aloha kanefa fa raha ilay lalàna obsolète efa resahan be dia lalàna tsotra tsy loi organique mahatonga antsika mitondra fanazavana tanina hoe nanana herintaona ny filohan'ny république nandiniana eny fa na dia ny mahakasika ny lalàna azy dia tsy vita ve no nitondra an'izany teo anivon'ny parlement ary rotota mba hitondrana fanavaozana amin'ny état d'exception toy izao ateantsika izao zay anie ilay gouvernance resantsika eto voatenin'ny filohan'ny république matetika any amin'ny gouverner c'est prévoir fa tsy zany angeny zavatra mitanga iaina ny fireneny fa na dia ny lalàna afahantsika manao an'ilay acte azy dia tsy vita n'ilay gouvernement tsy vita n'ilay filohan'ny république no mitondra ny fanavaozana n'ilay lalàna eo anivon'ny anteneram-pirenena tsy hain'ny filohan'ny république ny mampiasa n'ilay fahefana mpanao lalàna eto Madagasikara mba ahafahany ahitana paratra fa misy fitantanana mandeha araky ny teknolojia eto Madagasikara. Arak'ilay citation any Abraham Lincoln teo ny hoe afaka manitaka olona vitsivitsy, afaka manitaka ny ampahan'olona maro anatin'ny fotoana fohy fa tsy afaka manitaka ny rehetra maharitra. Tsy maintsy mipoitra ny marina filohan'ny république ny teniny amin'ny za dia mijoro amin'ny marina fa ny marina eto dia tsy mahay mitantana ny république ny filoha Andry Rajoelina sy ny mpiara-miasa aminy. Tsy vita ny mamaha ny olona ny vahoaka 5 tapitrisa. Hitatsika fa misampatitaka ny adihevitra lasa contradictoire ny adihevitra ao anatiny adiny telo. Ny minisitra tompon'andraikitra miresaka amin'ny ny fanjakana malagasy ny tompon'andraikitra ny fanafahana vaksiny ny filohan'ny république ny teniny amin'ny manome autorisation de fondation akbarali apetitra vaksiny. Dia zany ilay adihevitra resantsika eto amin'ny firenena hoe ny ambaran'ny filohan'ny république hafa ny ambaran'ny premier ministre lehibe gouvernement hafa ary ny ambaran'ny ministra hafa. Zany no zava-misy. Dia resahana foana fa ny miara-manonja no mitondra adihevitra laika tsy fakafaka eto amin'ny firenena kanefa izany no zavatra mitanga amin'izao tika miteny izao. Dia manahirana moa no mandinika an'izay satria raha ny filohan'ny république miresaka ny amin'ny hoe laharam-pahamehana amin'ny fahasalamam-bahoaka dia mbola manao fampielezan-kevitra izy fa amin'izao tika miteny izao 100% ny CSP2 ny anivon'ny distrika hozy dia gaga ihany aloha miteneny amin'ny CSP2 ny anivon'ny distrika ny CHD ny anivon'ny distrika Andriamatoa Filoha atao hoe centre hospitalier de district raha miresaka CSP2 tsika dia eny anivon'ny commune izany. Mbola manao fampielezan-kevitra amin'ny filohan'ny république dia mahakasika an'izay asa ataony momba ny fahasalamam-bahoaka. Atao anatin'ity herintaona ity tsy no heveriny filohan'ny république ny mahakasika ny fahasalamam-bahoaka tsy ny atrehana ameloha ny fahasalamam-bahoaka dia tratran'izao fahavoazana lalina izao isika azo atao mihitsy no tsy niditra tamin'ny confinement raha toa ka niomana ny fanjakana malagasy. Efa nisy ny tsatranga tamin'ny taona lasa dia tokony afaka niomana tamin'izany ny fanjakana malagasy. Miteny moa filohan'ny république mampirisany daty amin'ny asany amin'izao tika miteny izao dia miady amin'ny COVID-19. Raha jerenao nefa ny teti-bola-panjakana dia tsy malany tsika. Fa raha ny teti-bola natokana ho amin'ny fahasalamam-bahoaka dia tsy misy akory ny sora-bola atokana ho an'ny COVID-19. Laza moa ny ministra tompon'andraikitra fa misy ny plan Covid fa zao ny fahavazana misy aty. Raha misy ny plan Covid nahoana ny tsy tonga aloha ny 2 arivo bouteille d'oxygène
raha nisy ny plan covid nahoana ny tsy tonga aloha ny 2400 zay ilayntsika momba ny appareil respiratoire eto Madagasikara tsy vitantsika izany concentrateur d'oxygène tsy tonga antsika milohan'ny fotoana raha toka ny 500 dia tena amin'izao ady amin'ny covid zao ny asan'ny filohan'ny repoblika fa mbola voatatoka ny rehetra gaga ihany ny tena rehefa mahita ilay fandarana ny tsy miainga amin'ny lozika ny filohan'ny repoblika fa ny farany teo izy dia mazava tsara ny faritany idiny ary na resaka teto amin'ny tany sy ny firenena niaty teo anivon'ny gouverneur Amboeny sy ny gouverneur en Sofia izay nisy mpianatra avy any Boeny nangataka ody nanaova ny gouverneur en Sofia intervention dia tafoty Somatara ary nitondra an'ilay valana ritma tany Sofia fa tsy hita tao anatin'ny fepetra ampiasana ny filohan'ny repoblika omaly hoe mikapina sa mbola amidy ny faritra Sofia tsy manaraka lozika ve ny mpiara-miasa amin'ny filohan'ny repoblika dia andraikitra ny communication na miandraikitra ny déclaration sy ny décision ambara-tohitony inona ary zany zao ny fepetra ny raisiny Sofia mivasa tsy miva afaka mivezivezy Boeny makany Sofia sady afaka ary Sofia avy afaka makany Savasy Diana sady tsy afaka dia hitantsika n'izany fa tsy misy lozika ny fanambarana ataon'ny filohan'ny repoblika fa dia miteny fotsiny izy any amin'ny fepetra 2020 andro manaraka izay izany le dysfonctionnement de l'État resahana ombieny azonao fitahana vetivety ny vahoaka malagasy fa tsy azo fitahana maratra ary izay no antony misy ny fandarana tohitony dia hoe aoka re ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara dia ny fomba fanaovana politika mandeha makany amin'ny tombotsoa iombonana maro amin'ny resaka ny filohan'ny repoblika fa indondra raha aminy fahasalamam-bahoaka dia tokony eritreritra ny amin'ny hoe ahoana afaka 5-10 andro manaraka ny ialantsika ao anatin'izao confinement partiel zao sy ao anatin'izao mise à la quarantaine na faritra izao fa politika tanteraka ny ekonomia raha mbola ao anatin'ny 5-10 andro tsika hiaritra n'izao raharaha zao raha mbola ao anatin'ny 5-10 andro manaraka mbola hiaritra izao raharaha zao ny mpitatitra mbola hiaritra izao raharaha zao ny mpivarotra mbola hiaritra izao raharaha zao ny mpiantsehatra arak'asa na majinika na vaventy dia politika ny firenena politika ny ekonomia malagasy izay no tokony andinihana sy eritreretana izany ao anatin'izao fomba fa tsy tafavoaka fa toka mbola afaka 5-10 andro dia mihiboka ary mbola mitoya izao olana izao inona no tiana isotomana ny saintsika rehetra manoloana an'izany fanapahan-kevitra raisy ny fitondrana malagasy izany ny amin'ny omaly maro no zavatra tiakambara kanefa dia tsotra no isotomana ny ady-hevitra androany miara-malala tsika rehetra fa ny fanjakana dia io taitrinony mandroatra io ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra manoloana ny atrehana ny olana hitatsika ny fanapahan-kevitra omaly zao fa miverina mianatra ny mpianatra any faritra rehetra manomboka roviana mbola tsy mazava ao anatin'ny fanapahan-kevitra izay raisy ny filohan'ny repoblika amin'ny faritra izay misy à la quarantaine dia ny manala fanadinana zany no miverina mianatra roviana zany mbola manjavozavo ray ilay fanapahan-kevitra nambarany filohan'ny repoblika izany no angatahana éclaircissement amin'ny tompony andraikitra fa raha ny zavatra mitsanga zany manoloana ny fiainam-pirenena dia tena ny filohan'ny repoblika sady préministre izy io zany zao no filohan'ny repoblika no ministra tompony andraikitra manoloana ny fitondrana ny fepetra eto amin'ny firenentsika tsy gaga isika tsy gaga raha toka hitsoka tanteraka ny fiainam-pirenena
vahalalànina ny vahoaka malagasy sahirany amin'ny aizany lalako ambana manoloana amin'izao fomba fitantanana tsy mahomby eto amin'ny firenen'izao. Raha nanontaniana moa filohan'ny repoblika eny amin'ny mbola hilatsaka ve dia lasa izy fa tsy dia izay loatra ny vainondra rany amin'izao tsika miteny izao fa mahakasika amin'ny betazo dia ny fampandrosoana ny firenena no resahany aloha amin'izao tsika miteny izao. Ajerena nefa ny fanambarana ataony dia efa manomana ny 2023 izy efa mitenina amin'ny anao ny CSPD tsika manohy amin'izany tsika na manohy amin'izany dia manomana 2023 izany amin'ny maha politika manomana fifidianana azy. Dia hitantsika loatra fa tsy mazava toy izany ny fanapahan-kevitra raison front pour république sy ny fomba fanehoan-hevitra manoloana ny fitena ny ambahoaka. Resaka vaksintsika teo dia vaccination ciblée hoy ny filohan'ny repoblika fa tsy vaccination de masse. Dia ahoana izany no ahafahantsika misoroka ny Covid-19 raha toa ka ciblé amin'izao voalohany izao kanefa isika dia tsy voapitapisy anambara fa mbola tsy maro raha mihoatra ny firenen-kafa. États-Unis izay resahana amin'izao tsika miteny izao dia efa tonga amina 200 millions de doses tao anatin'izay 100 andro fatana ny Flo Joe Biden izay. Isika Madagasikara izany manahoana manoloana amin'izany zavatra amin'ny tany izany tsy misy anefa fahavolana afa-tsy ny fanatanterahana an'ity fanefitra ity farak'izay aingana ahafahantsika miverina miasa mandara ny fivelomana eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia andrasantsika izany ny toeny fa raha izao zava-misy izao dia ny fondation Akbarali aloha izany nahazo ny autorisation avy amin'ny fanjakana malagasy fantatsika fa misafotofoto asa izy no mitondra lainga manoloana ny zavatra izany fa ny fanjakana malagasy no nanatrika ny fanambarana nataon'ny fondation Akbarali ary cautionné mba izay no lazana azy satria nomeny autorisation. Nahoana izany ny fondation Akbarali no afaka manafatra nahoana no hafa no tsy afaka manafatra manoloana izany. Ka impérieux ny filohan'ny repoblika manoloana ny vol 934 F izay nomena lalana fantatsika loatra fa ny nambara ny tale ny communication ny fiadidinan'ny repoblika hafa ny ambara ny ministre tokony andraikitra voalohany transport aérien eto Madagasikara hafa ary ny zava-nitranga tamin'ny alatsiny heriny io hafa. Dia hitantsika loatra fa izany no hitantanana an'ilay firenena malagasy ka impérieux loatra ny 2026 ave ny dokotera anankiray na olona firenena anankiray no mitaraina fa andevina aminay no anaovana tafozafoza toy izany ny aim-bahoaka 2026. Kanefa ny filohan'ny Afrika dia teniny amin'ny tokony andraikitra voalohany ny fahasalamam-bahoaka ary vain-doha-drahana. Ekatikika raha tandrevaka toy izany ny fanjakana malagasy ka moramora toy izany mety kamarina ny cas positif efatra amby telopolo mety ny vol 934 T. Izay ilay mode de gouvernance, izay ilay fomba fitantana amin'ilay flora joeny sy ny manodidina azy amin'izao tsika miteny izao. Dia angina amin'izany ve ny miara-mamonjy? Dia angina amin'izany ve ny olom-pirenena? Dia angina amin'izany ve ny mpanao politika? Izay mihevitra fa ny politika atao eto Madagasikara dia tsy politika politicienne fa politika intelligent mba hieritreretana ny tombotsoa. Dia manao tandefaka sy taveravera toy izany. Dia raha ny teny an'izany dia manao incitation à la haine. Raha miresaka an'izany dia manao micréer trouble public ambara amin'ny ramatoa minisitra. Dia kakitsika. Ity minisitra tokony andraiky fandraisahany ity dia minisitra anisan'ny tsy nangina nandritra ny vanim-potoana maro manoloana ny tantanana ny firenena tamin'izany vanim-potoana izany. Nahoana no tapenam-bava fotsiny amin'ny mercenariat politique ireo, izao ireo. Olom-pirenena toanao tokoa zahay, samy manao politika.
ary samy mieritreritra ny tombontsoa eo amboniny firenentsika. Dikan'izany mialatsiny ka tsy faiza mitantana toy izany no entiny miara-manondra hitondrana fanontsinana eto amin'ny firenena. Izany no hamoazana ny vahoaka malagasy hieritreritra zavatra goava. Tsy izay no nampanantena 2024 ny vahoaka malagasy. Tsy izay no nampanantena fa Madagasikara anatin'ny 5 taona dia tsy miankindreo amin'ny firenena lehibe na ny partenaire technique financier dia nareo no nampanantena an'izany. Fa tsy izay. Dikan'izany manoloana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara dia aloha zavy da misy ny mpitondra ary misy ny famerana. Ekeny ny président de la République ny famerana avoay ary ny statut de l'opposition. Promulgué ary izany mba ahafahan'ny famerana tena manao ny asany eto amin'ny tany sy ny firenena. Sokafy malalaka ny ady-hevitra eo anivon'ny RNM na ny TVM. Izany no andrasana aminareo toka mieritreritra fa tena misy demokrasia marina eto Madagasikara. Fa ny marina dia ny ambarany vava ary fa ny ataon'ny tanana ary io azo tsapaitanana io amin'izao tsika miteny izao dia mbola mirongatra ny coronavirus. Mbola ambaro mbenimbeny fa problème d'anticipation ary défaillance manifeste an'ilay gouvernement tsy mahavita ny asany. Dia mialatsiny fa izany ny zava-misy eto amin'ny firenena. Dia ambara koa fa manao incitation rasiale. Mialatsiny fa zomanay mihitsy no miteniny aminay ny faritra misy anay dia tsy mandroso. Tsy mieritreritra fa tsy Antananarivo ny gouvernement malagasy ny filora joelona. Izany ny zavatra mihitsy. Presque faritra Atsinanana misy 20 kilometra jutra ny farafangana nampanantenay ny président de la République hatramintsika miteny izao mbola tsy vita izany. Hatramintsika miresaka izao mbola tsy vita izany. Raha mitaky an'izany hoe lazaina fa manao incitation rasiale mialatsiny. Fa tantara ny mametraka fa misy tanindrana ary misy ny tantara izany tsy azo kosehan'izany. Misy izany. Ary izay dia matsiaro latsa-danja mandrakariva manoloana ny mpampisoana nefa resahana foana fa mitovy lenta ny faritra roa amby-roapolo. Zavatra misy izany mba mahaton'ny misitra ka ialatsiny. Zavatra azo tsapaitanana izany ka ialatsiny. Raha iresaka herinaratra fotsiny isika 300 amin'ny malagasy no mahazo herinaratra. Fa ny 200 amin'izany dia mbola eto Antananarivo. Inona no incitation rasiale ao anatin'izany dia mahagaga ihany manoloana an'izany fomba firesaka izany miresaka amin'ny vahoaka malagasy isika raha mahaton'ny misy tapatsy hidiny izany. Tokony andraikitra isika amin'ny fiainam-bahoaka. Tokony andraikitra isika amin'ny resaka atao. Fa tsy super premier ministre na super président ka manana vanim-potoana iresana dia afaka miteny izay tiana ho teneniny mialatsiny. Fa izany aminay no atao hoe dysfonctionnement protocolaire. Tsy manaja akory ny tokony andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena ny ministry ny communication. Raha miresaka amin'ny vahoaka malagasy firenena. Izany tompoko no hitondrana fanamarihana eto amin'ny tany sy ny firenentsika. Izany tompoko ny mila fanarehinana ny fomba fanao politika toy izany satria izy amoana ny teny teto amin'ny firenena ity famaivana ny Covid-19 tsy mafy noho ny choléra sy ny peste io. Tsy izay no miresaka an'izany. Fa ianao tokony andraikitra voalohany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny tany sy ny firenena no miresaka sy maneho hevitra ny momba an'izany. Mialatsiny. Raha toka mahitsy ny resaka eto ny anome tombontsoa eo ambonany ho an'ny firenena no resahana ary rariny loatra izahay raha sarotiny amin'ny fomba hitantanana ny firenena satria marary toy ny marary ny olona rehetra ny zava-misy amin'izao miteny izao. Dia izany no hitondrana ny ady-hevitra amin'ity anio ity topokolasy topokovavy amin'ny iresahana amintsika mandrakariva ny amin'ny ny firenentsika sy ny toerana misy azy raha eo amin'ny
dia izao tontolo izao dia firenena manana toerana ary ny tsianginana ny anitsiny isan'andro dia ny amin'ny hoe raha-goavana na raha-bahoaka ka tsy tokony atao kototoa, tsy tokony atao tsinitsinina ary tsy tokony atao angitsakatsaka hitantanana ny firenena. Miara-mahita tsika ny mandany filohan'ny Afrika voantsika miteny izao ny hiba tanteraka ny fomba hitantanana ny firenena, ny hiba tanteraka ny ekonomia, totika tanteraka ny kolotsaina sy ny toe-tsaina dia miara-mahita izany tsika dia anjaratsika izany amin'ny mampanohitra anay, amin'ny mahafahamerana anay no mitondra an'izany fanitsiny izany, no mitondra an'izany fahitsiny izany alohan'ny hamakina ny raharaham-pirenena sy resahana zavatra goavana. Ka dia izay no anentanana antsika mandrakariva ny amin'ny hoe miatika Covid-19 tsika, ekeko ny tenin'ny filohan'ny Repoblika samy miatika izany na fanerana na ny fitondrany. Izay dia vonona ny hanao vaksiny satria izay ihany no fanefotra ahafahantsika miady ny Covid-19 mitovy amin'ny firenena lehibe rehetra, mitovy amin'ny firenena rehetra afaka miatika an'izany. Mankasitraka indray avy maritra miaino tamin'ity androany ity mametraka ny manokana tompoklasy tompoko vavy. Dia mbola akasitratsika ihany ny namana izay nitondra ny hevitra teo, ny namana Guy Maxime Ralaiseheno, ary isaorantsika ny namana Fidèle izay efa nitondra ny hevitra rehetra izay naliana sy nafinaritra antsika teo talohan'izay fandraisana anjara ny namana Guy Maxime Ralaiseheno izay. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra amin'izao maraina izao, marobe dia marobe ianareo hitanay manaraka an'izao fandarana izao. Kopakopa tanana fao be ho anareo rehetra izay mpakafy sy mpanaraka an'ity fandarana miara-manonja ity, ary kopakopa tanana ihany koa ho anareo mpitondra fanjakana manaraka ao koa satria hitanay daholo nareo rehetrarehetra eo dia anaovanay kopakopa tanana. Misy fisaorana kely tiako alohan'ny tenenako ny anjarako eto fisaorana ny namana izay mpiondana n'ity fandarana miara-manonja ity, tsy tapaka izany manaraka an'izany fandarana izany, maneho hevitra, mitondra ihany koa ny anjara birikiny ary amin'ny alalan'ny hevitra sy ny porofo ihany koa. Marobe ianareo no manao ohatr'izany, mahafantatra izy androany hoe iza, satria nampitondra an'itony huile essentielle ravitsara tony ho an'ny ekipa ny miara-manonja rehetra, ho an'ny ekipa ny MBS rehetra, ho an'ny ekipa ny AZ radio sy ny So radio. Isaorana sy ankasitrahana satria fotoana hifanampiana izao ary aseho anareo ilay endrika hoe mila tohanana ireto namana rehetra reto amin'izao ady atao amin'izao Covid-19 izao. Kanefa ihany koa le sentiment d'appartenance an'ireo namanareo ny tena mahafinaritra ao anatin'izay hoe mahatsiaro tena fa dia miray fotanteraka aminay ianareo ary manohana tanteraka anay kopakopa tanana fa dia ankasitrahana indrindra. Araka ny voalaza teo moa izany dia hitantsika ny kabary omaly izay nataon'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ireo ministra anankidimy tao anatin'ny gouvernement, dia misy sary hitantsika tao anatin'izay. Le sary hita voalohany tao anatin'ny navoaka n'le hainao manjery moa izany amin'ny en terme juridique ho an'ny mpitsara na ny mpisolovava na ny olona mpikirakira ny amin'ny raharaham-pitsarana any dia misy foana le fiteny hoe melohany hidirany amin'ny votoatiny dia misy le fombafomba na le hoe en la forme, dia vao mijery an'le forme le hitondrana an'le kabary omalitsika rehetra dia tonga dia efa hoe tsy any zany hors sujet indray ty raharaha ty vao mahita zany. Ary misy namana moa any amin'ny haina manjery rahavavy izay manao an'ireny fandarana reny moa zany dia hoe ohatran'le endrika na le fitoerana, le fipetrahana, le fipetraky le olona, ohatran'le fandarana ataon'le olona no nalaina sary, nalaina tahaka zany, dia lasa le filoham-pirenena ny lasa modérateur teo, fa ohatrany hoe tsy izy no anotaniana fanontaniana sy antefahan'ny fanontaniana principal. Zay ny zavatra hitantsika le en la forme aloha zany resantsika teo, dia araka ny efa niteneny député Fidèle teo moa zany ny ara-teknika moa zany raha mizavatra ohatran'ireny hoe fanjakana, filoham-pirenena, ny présidence no manao an'ireny émission ohatran'ireny
dia resin'le fandaharana kely azo ataontsika hoe fandaharana kely ny fandaharana amin'ny hainao manjery hafa satria tsy misy an'le pitsopitso ny najaina tsy misy an'le ahoana moa zany hoe le olona miresaka le olona manao an'ilay izy ma dia olona tsy méticuleux ohatrany misy kitoto zay ny zavatra hitantsika tao ary tena tsy efa ny teny ara moa dia nisy sary izay hita voakapiten'ny olona misy ramatoa mitsilotsilona iry arinan'ry zareo mpanao gazety azo sary ery amin'ny sisiny rito hoe ramatoa anao iny dia hoe ngamba an'io ramatoa akasira indrana sira ao le fandarana hita sary eo zavatra ohatr'izany zany no hita amin'ireny zavatra ohatran'ireny araka teneny hoe en la forme tokony manakaiky ny impeccable ny zavatra atao kanefa tadiditsika tsara fa reny zany no taratra ahitany ny vahoaka hoe atraiza ny mamatianina zany fitondram-panjakana zany atraiza no mahasérieux an'ireny fandarana reny mbola ao anatin'le olona nandray njara tao anatin'izay ihany dia hitatsika ihany koa fa le ministra zay natao teo nisy ministre figurant nisy mpanao gazety zay napetraka teo ministre figurant fa ny zavatra tsapaka fotsiny aloha tsy fantatro raha ianareo any zany hitovy hevitra amiko fa zao mitombo foana ny anaram-bositra n'le ministra ao mitombo isan'andro efa niala tamin'ny ministre kapoaka moa tsika zany fa zao zany misy indray ministre effroyable misy ny ministre impérieux ary meny anankiray ty fa misy ministre salpeste zay zavatra misy zao manana ny anarany daholo nareo rehetrarehetrareo fa tao misy général Dondro na misy ny maro be nareo fa manana anarana daholo nareo rehetrarehetra dia samy mandray ny tandrifiny zany ka tsika rehefa mifampiresaka zany tsy nanotany anarana tsy taditso fa reo zany no verina ho atsaintsika eo dia zay le zavatra hitantsika tamin'le zavatra famalina ny fanontaniana amin'izay raha miditra amin'le au fond tsika dia ny zavatra tsapa voalohany indrindra aloha zany dia zao iny nasehon'ny fitondram-panjakana nasehon'ny filoham-pirenena iny le maximum na hoe le limite ny fitondram-panjakana izy tena miteny hoe miezaka izahay ary tena matsiaro afapo fa niezaka izy tao anatin'le ady zay natao tamin'le fitondrana ny firenena tao anatin'ny roa taona dia natsiaro afapo izy dia izay zany le limite ny fitondram-panjakana zay zany le faratapiny tratrany zay zany le zay no tena manahirana an'le izy mantsy zany hoe le ezaka natao zany dia zay no atsapany no nasay no tsapatsika omaly iny ho an'ny mpijery kosa ho anay manokana zay nijeran'ny fandaharana iny zay koa mba miteny koa fa zay nijeran'le fandaharana raha zany tsy afaka miresaka zany tsika androany dia reny ny atao hoe aveu d'impuissance totale ny fitondram-panjakana aveu d'impuissance satria izy le fitondram-panjakana zany na niteny hoe izay ny limitinay zay ny faravitanay zay ny faraezaka nataonay dia iny izy iny zay ny limitin'le filoham-pirenena tsy vita ny hiatrika mpanao gazety ohatr'ireny ary tenena eo moa zany ny mpanao gazety ny Real TV any Gasikara zay nampitahoriny rehetra sy ny tenenany rehetra ny zao rehetra zavatra nisy moa supputation ny lohan'ny fandarana iny fa le filoham-pirenena zany tsy mahavita miatrika mpanao gazety toy ireny aleony ihany le mademoiselle na le madama kely anankiroa reny ihany fampisarisary maeo dia vita fotsiny raha zay ihany fa rehefa miatrika ny zavatra tena sérieux amin'izay dia hitantsika amin'izay hoe misy limitiny izy ary le fomba mipetrahany moa zany dia efa nahitana hoe variana dia variana ny fanontaniana maro be ny fanontaniana raha isan-jatony ngambany raha ohatra ka ataontsika pourcentage io raha isan-jatony voavaly fa sisan'izay 9.9 isan-jatony tsisy voavaliny na ile izy moa zany tenenina hoe na tsy takany fa lavabe loatra le fanontaniana na modiny fanina le izy na tsy manana an'le valiteny izy fa ny tena nampimety ao anatin'le izy dia misy le ministre salpeste moa zany le mamaly mandray tsiraisina ary mamaly tsy anontaniana
mandray tsy raisina ary tsy malalana zany toerana tokony misy anazy zany rang protocolaire n'izany ministre ny serasera zany ao anatin'ny gouvernement tange any akaiky ny gisitra zany ary tokony mipiripirina zany na de porte parole ny gouvernement ary amin'ny zavatra ohatr'ireny mametraka ny toerana tokony misy azy fa izy moa zany hitantsika ino hoe le ministre ny serasera no mibaiko le filoham-pirenena ministre ny serasera zany iny le taratra hita ao anatin'ny gouvernement ta zay mampitaraina an'ireo ministre namany maro reo hoe aonge misy super ministre iny izy iny le resantsika iny misy super ministre amin'io fitondram-panjaka ao anatin'ny gouvernement ta io anyka na le prime ministre ara rehefa tratrany ohatran'ireny efa tsy président république ary moa ataony ohatr'ireny eo amin'ny masom-bahoaka no apostrofeny amin'ny teny frantsay tapahany tenin'le filoham-pirenena zava-doza nge zany reny zany hitan'ny olona ny ivelany ihany de hoe raha tsy taiza tsy malala fomba mbola mila ampianarina ary zay mbola rehefa hitondra fitondram-panjakana mbola mila mianatra hatramin'ny zavatra farany bitika ohatr'ireny fa hitan'ny olona eny zany rehefa mitondra n'izany firenena zany a de reny moindre détail reny no ahitana hoe atraiza no fahaizan'le filoham-pirenena atraiza no fahaizany mifehan'ireo ministra sy gouvernement andreo izy ara manaky ny président république resaka io izy ara manaiky ho tapahany ohatran'ireny ny teniny izy ara manaiky ho apostrofena ohatr'ireny ary mametraka fanontaniana le mpanao gazety dia mampimele izy fanontaniana apetraka amin'ny filoham-pirenena sy ho an'le ministre ny serasera fa tonga de le ministre ny serasera ho any no miteny voalohan'le prime ministre le filoham-pirenena fa inona re ty rendraikako zany leo mitsolatsolana mandray tsy raisana tena mahavariana mihitsy normal be raha ohatra ka ohatr'izao fitondrantsika firenena ty hita tena hita taratra tanteraka le izy ary misy fomba fiteny aramoty efa elo izy iny no eninay efa elo fa mivoaka le izy moa zany zao tena hoentin'le ministre ny serasera misangany le filoham-pirenena ka normal be raha ohatra ka tsy zakan'le première dame iny ministre iny tsy zakan'le prime ministre iny ministre ny serasera iny tsy zakan'le ministre collègue ny ministre iny fa ohatr'ireny le fomba fanaony tsy laitra ka tena tsy laitra mba menatra ihany fa ianao nge atao hoe porte parole ny gouvernement tsy ohatr' izany ny olona manana klasy ary tsy ohatran'ireny ny olona mampianatra hoe tokony zao no ataonareo gasikara tokony zao no ataonao tokony zao tokony mahay an'izao fa ianao aloha mandehana aloha mianatra ary tena azo ianarana io misy olona tena mampianatra an'ireny io nge na première dame ianao na président république ianao na ministre misy olona tena mampianatra ny fombafomba rehetra ohatr'ireny na ny fomba fipetraka fotsiny ary na ny fomba fiteny fotsiny ary fa indrindrandrindra zavatra ohatr'ireny hoe tsy azo atao mihitsy ny miteny alohan'ny lehibenao meny fitenenana anao vao miteny aloha ary raha misy zavatra tiany ho tenenina dia misaotra anazy aloha fa tsy ianao aloha no miteny dia mampime ho iato zao le filoham-pirenena de niteny le fanontaniana tsy voavaliny fa niteny kely fotsiny izy ary ny azy ny tena ny filoham-pirenena maly dia presque en se contenter izy ny resaka hoe statistique nikasika an'izao hoe fa avy eo nasino izy hoe feno de feno ny voalazan'le ministre de mea mampatsiaro anay ao anatin'ny assemblée nationale zany satria ao rehefa tsy manako lazaina tsonina tsy hitan'le député ao aoriana tsony ny tenena satria fa marobe ny teny teo alohany de zao fotsiny tenena hoe ombako manana le voalaza teo aloha fa kely sisa le filoham-pirenena tsy niteny an'izay hoe ombako manana ny voalazan'le ministre fa nitenena maly hoe feno de feno le voalazan'le ministre fa rieny moa zany tena hoe sauvé par le gong koa le filoham-pirenena satria zay kay ny antony nametrahana n'le ministre teo misy ministre tsy nilaina teo fa le raha zay izy de tokony isy ministre ny serasera fotsiny sisany teo fa tsy nalaina koa na ministre ny transport sy ministre ny fahasalamana ary satria na de resaka fahasalamana na moa ny resahana de tsy maintsy miteny mamaly ny fanontaniana ho an'ny ministre ny fahasalamana le ministre anankiray le peste kely de tsy maintsy miteny keo izy aorinan'le ministre ny transport izy moa zany eo fantatritsika hoe madame je sais tout fatany daholo zao rehetrarehetra zao expert am'izao rehetrarehetra zao izy maly izy hitatsika izy fa super président azadinotsika zay hitatsika izy dia hitatsika moa na mpianatra an'izao rehetrarehetra zao tsara aloha ny mahay raha ohatra ka tena mitompona le zavatra resahana fa se raha pour parler raha ohatra ka hoe pour parler pour rien na sans rien dire
ny teniteny fotsiny ny petsopetsina eo fotsiny dia tsy hitanao ny zavatra ho raisinao anatiny iny dia mampime le izy mampime zany satria hoe reny le ministra tarafin'ny olona rehetra mame lesona le journaliste fahalalako anazy a métier noble zany journalisme zany mbo mame lesona izy ianareo dia mba sary-piaro amin'io asa io e fa manjary ny mercenaire politika na mpiekaramanady politika no mahazovahana dia eto zany dia mametraka amin'ny dia miteny ndray izy hoe tsika mpisolovava koa mba sary-piaro amin'ny asa e fa le filoham-pirenena nge mba mila mpisolovava ihany koa e fa manjary ny hafa manao an'le izy fa le mpikaramanady moa zany efa fomba fanaony hatramin'izay nge zany izy ihany nge mamely ny tenan'io e izy ihany mamely ny tenan'io ny mpikaramanady politika dia fantatritsika fa ny izy ny anisany nanao an'io mbetika ry mbetika tsy ampiasain'izao olona rehetrarehetra zao hatramin'ny fitaraina n'ireo ministra ao anatin'ny gouvernementareo raha hoe tsy maintsy miakatra ary amin'ny télé nareo mamono hafa matezitra an'le ministra collègue nge zany izy no mibaiko ary malitsika mbola naheno tsara ny zavatra nyteneniny ministre ny serasera toy izy hoe noteneniko ireo ministra anakiefatra mikasika an'le décision interministérielle hoe andao ajanontsika iny fa hovaina an'izao satria efa nisy an'ry taratasy ity nataon'reto haina manjery sasatsasan'reto hitatsika tsara zany navoaka n'le izy hoe izy no nitenan'ireo ministra be anakiefatra hoe ajanona le décision interministérielle fa rehefa misy zavatra miteny keo dia hoe mangina anao andre matofoloha zay zay sisany tsy voateny no maly fa nataony tamin'ny fihetsika rehetra fa izy dia mifandrombaka teny amin'le filoham-pirenena mifandrombaka teny amin'le ministra zay tonga teo dia araky ny tenentsika teo iaho hoe raha en la forme dia tsy ao ianareo au fond vonaika kotsy ao ianareo satria le zavatra tena nyresana sy nandrasan'ny olona tao tsy voavalinareo rako ny tokony izy akory miditra amin'ny zavatra tsy kelikely tsika hoe resana ny vaksiny indray tsy nahafa-po ary manjavozavo flo ny valiteny rehetra zay natao teo ary manamafy ny voalazany teto amin'ity miara-manonja ity mikasika ny fanafarana an'ireo vaksiny ireo maly momba ny teny ny ministre ny santé ministre effroyable hoe raha my 7 mai no avy ny première vague première livraison io tsy fantatrao io inona vaksiny inona tsy fantatrao firy ny isany ny an'olona nge tonga dia fantatra hoe amin'ny mécanisme covax ohatra tonga dia fantatra ny alefa ohatra any Comore tonga dia hoe misy 12 000 doses première vague ny livraison covax Madagasikara tsy fantatrao tsy haina zato na roapolo na ohatrinona na firy tsy fantatra na amidy na inona tsy fantatra ohatrinona no vitany na ho gratuit na fananina nataona ny zavozavo mihitsiny ary le fanontaniana mikasika ny fondation Akbarali tsisy namaly omaly satria tena migenenareo tanteraka tsy voavaly ary tsy nezahana tsy nyvaliana mihitsiny na nahodikodigna natao fanimpanina teo fotsiny lasa miteniteny foana fotsiny hoe fondation Akbarali nge mahita marché any États-Unis e mikasika an'io vaksiny io fa veritsika eto ao anatin'ny ordre des avocats ny resahako ito hoe hiara-iasa amin'ny fondation Akbarali anao commande zay avocat sy ny mpianakaviany tenao vaksiny voalaza mazava tsara ao le hoe le vaksiny afarana dia Covishield zay générique avy any Inde générique ny AstraZeneca karaha zay no resahana tsy any États-Unis mihitsy zany Covishield zany e aza rebirebena le malagasy teneno marina filoham-pirenena miteny hoe miteny marina foana fa zay zavatra zay dia marina io nge mitape amin'ny Google fotsiny anao dia efa mahita ho inona natao hoe Covishield raha tsy hainareo koa manoratra anazy mety zavatra hafa no hitanareo ao fa raha vao miteny hoe générique ny AstraZeneca mivoaka ny Covishield any Inde no manamboatra an'io gagaga raha maly ny teny hoe anao mahita marché any États-Unis misy fandraisana États-Unis ny fondation Akbarali le retsy aza rebirebena ohatr' zany le voaka fa tena aina nge za vaksiny zany araky nefa nitenenina teto foana hoe nareo nge mieritreritra business ny tenanareo aloha zay vao mieritreritra n'le fahasalamam-bahoaka ary zay no mampitavozavoza nareo ohatran'io zay no mahakamo ny filoham-pirenena anao vaksiny io malingizy mba niresaka vaksiny fa tamin'ny kabary ny voalohany
dia efa niteny izy hoe tsy mazoto anao an'izany vaksiny zany fa ny azy CVO ihany ny azy. Fa rehefa nitereny rehetra izy, nitereny iraisam-pirenena, ny OMS, ny fikambanana iraisam-pirenena rehetra dia niova ihany, fa mbola niodikodina teo ihany aloha hitadindray hoe aiza indray misy finanana be. Dia iny izy iny, tsika rehetra hatramintsika miteny androany zany dia tsy mahafantatra hoe inona exactement ny vaksiny ho atao an'ilay malagasy, ho maimaimpona ve sa ho vidiana, dia inona ihany koa ny vaksiny karazany, fa tsy anankiray fotsiny no nitenenareo tamin'ny Conseil des ministres farany teo. Averiko eto zany, averiko eto ia. Fa raha ohatra ka resaka business dia tany ho ataonareo, dia avelao ny olona tokony hanafatra vaksiny izay manana an'izany fahefana zany sy fahafahana zany ianao an'izany, ary tena sura fa mba hoe vaksiny tsy ahafatin'ny vahoaka malagasy, tsy ho vaksiny sanatry ny sanatry ny avina ho vaksiny périmena efa lany daty, na sanatry ny avina vaksiny ahitanareo business ihany ka tsy hanaraka an'ilay fepetra izay hitazomana ny ina moa zany ny fomba hitehirizana anazy. Tandremo ilay rehetra izay, tandremo fa na izay raha ilay tenenina teo moa zany mbola nitenindray ilay filoham-pirenena hoe ny ministre ny santé ozy izy no niteny, ozy izy ministre ny santé, izy mihitsy hono ny anatitra an'ilay vaksiny ho an'ny mpanohitra. Zay aloha dia efa niteny. Raha ohatra ka zavatra oatra zany nataonareo, izay kosa dia tsy matoky an'izany e. Tsy matoky ny zavatra ataonareo an'izany zay. Efa enjehanareo amin'ny basy tafondro ary zay misy fotoana. Anaovanareo an'izao fampiorona rehetrarehetra, samborina, gadraina sy ny sisa. Tsy fantatrena tena vaksiny nataonao anatin'ny zavatra ataonareo. Alao izay tady fomba hafa ahafahanay mahazo vaksiny, ary ny filohan'ny mpanohitra efa niteny hoe anao izay fomba rehetra izy azahoany vaksiny, ary tsy hijery amin'ny mpanohitra fotsiny amin'izao sy izay vahoaka mila an'izany. Asadino fa isika manana fampirarahana ihany koa amin'ireo communauté internationale ireo e. Ka rehefa misy ny famonjena izany vahoaka zany, rehefa mifanome tanana tsy tokony hosakanana koa zany, fa nareo moa zany satria ilay marché no arovanareo, dia tonga dia fanjakana miteny hoe fanjakana ihany no afaka manafatra raha tsy hoe misy mpandraraha afaka mifampiraraha aminy. Fa ny anazy moa zany ny prioritaire dia ny Fondation Akbarali, izay tsy fantatritsika ny fomba fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny Fondation Akbarali. Ohatran'ilay fomba fiaraha-miasa ihany koa amin'ireo clinique privé ireo, maly moa zany ny filoham-pirenena dia niteny hoe hanafatra appareil séquenceur, appareil séquençage ozy izy. Dia eto mbo ahitsika ihany aloha fa mba mijereva ihany dictionnaire, mba ampianaro ihany ny olona. Rehefa miresaka appareil dia appareil séquenceur no fiteny, fanaovana séquençage. Aleo zany ampalalana fa diso zany rehefa raisiny ankizy zany, tsy misy appareil séquençage zany de appareil séquenceur, fanaovana séquençage na ADN zany na gène. Aleo zany mba ahitsy zany. Eto mantsy misy olona miseho tsy mahay teny gasy nefa toa ohatrany tsy mahafehy an'ilay teny frantsay koa. Tsy mahay an'izao rehetrarehetra zao, tsy mahay ny tantara, tsy mahay ninona, ohatran'ilay maly mbola misy olona migezesta ihany le peste atao hoe resaka amin'ity peine abolition ny peine ny ina moa izy teo, ny peine de mort. Dia tadidiko tsara tamin'ny président Jean Max, président ny Assemblée nationale, tamin'ny androny no nanaovana ny abolition ny peine de mort iny. Lalàna Jean Max iny tamin'ny fidinay tamin'ny décembre 2014. Lalàna goavana be zany ny abolition na peine de mort zany, ary efa mipromulgué ny filora-John Armampianina tamin'ny janvier 2015. Averiko eto ny peine de mort tompoko dia efa aboli tamin'ny lalàna Jean Max tamin'ny 2014. Le tantara moa zany raha zavatra raha ny kely haiko mikasika an'izany resaka peine de mort zany tamin'ny fotoanan'ny radama faharoa zany tamin'ny 1862 ngamba raha tsy diso no nisy an'izany peine de mort zany, dia nisy an'izany abolition na peine de mort tamin'ny andron'ny radama faharoa. Dia maty radama faharoa dia naverina indray tamin'ny 1863 zany peine de mort zany.
fa tsika taty aoriana moa zany rehefa république Madagasikara dia nanao sonihany sy nanaiky an'ireny pacte international reny déclaration droit de l'homme reny dia nisy sonia taty amin'ny voanisany déclaration droit de l'homme tsika dia efa niresaka an'izany resaka tokony fanafoanana zany resaka peine de mort zany nisy foana io peine de mort io lalàna io hatramin'izay ka hatramintsika ny teny hoe voaka ny lalàna Jean Max fa tsy napiarina fotsiny izy teto Madagasikara na tamin'ny fotoanan'ny tamitsika nahazo fahaleovan-tena reny ary tsy napiarina mihitsy zany lalàna zany dia teo fotsiny io lalàna io ohatran'ireny lalàna rehetrarehetra reny mbola manakery mbola nanakery mandra-pahatonga ny loi Jean Max dia mbola nanakery ny lalàna iny na dia nanao signature n'izany pacte international mikasika an'izany droit civil zany ary tsika tamin'ny fotoan'androny asa tamin'ny 2012 angamba izay raha tsy diso fa ny lalàna izay mivoaka resaka abolition ny peine de mort dia tamin'ny janvier 2015 no promulgué ary manakery izy amin'izao ntsika miteny izao nisy resabe sy ny sisa mikasika amin'io fa tsara foana mba mijery an'ireny vaovao reny ary tsara manana an'izany culture générale zany na dia tsy mpanao lalàna ary na dia hoe misy asa izay tsy ataonao ary fa tsara manana culture générale ho an'ilay filoham-pirenena indrindrandrindra misy olona nge araka ny tenentsika eto foana hoe ny olona tsy voatery hoe mianatra be manana diplôma faratapony bac plus 24 nefa mananao foana avy eo tsy maninninina aleo indray raha le bac moins 24 indray mba manana ny intelligence manana ny culture générale mba manana bon sens fa tsy manao botolo zay ny zavatra misy eto amin'ity fireneny ity fa eto moa zany ny cerveau asa inona miserina inona tsy fantatro tsony fa mavarina zay taratry ny fitondram-panjakana zay no entiny tao anatin'le conférence de presse na point de presse na inona tsy fantatra tsony ny anaran'iny fa kabary ny filoham-pirenena no nafantarantsika an'iny mbola tsy nisy fafambaraka ohatran'ireny satria ny fanontaniana petraka raha dia tsy voavaly ary le filoham-pirenena tenentsika hoe tsy mafeny ininina miéchappé anazy ny zavatra rehetra miéchappé anazy ny fitondrana ny fanjakana miéchappé anazy ny fitantanany an'le ministra miéchappé anazy ny pouvoir eo pelantanany tsy fantany hoe atao ahoany ty pouvoir ty enao nge ny tompon'ny fahefana faratapony eto amin'ity Madagasikara ty dia avelanao olo-kafa no manevatevanao ohatran'ireny mametaveta mihitsy ny ara-mola izy satria filoham-pirenena président de la république no atao ohatran'ireny dia ny tena ny menatra ary ao anatin'izay zavatra mitranga zay dia ahitantsika hoe ny fitondrana nyity fanjakana ity dia mandeha any amin'tsy izy tena any amin'tsy izy manontolo ninona zavatra resantsika eto zany eo moa zany nanantena ny olona maly hoe ay ho avy eo le ministry ny varotra dia mba nanantena le olona fa iresaka le social mbahoaka iresaka PPN iresaka vary menaka siramamy sy ny sisa fa inona ny tena votoatiny resany tao izy moa zany timida be le zavatra resahany satria mampalahelo zavatra ohatran'ireny raha zany eo amin'ny toerana aloha za dia za démissionna tena tsy miandry fotoana inona mihitsy hoe efa taon'ny olona ministra kapoka ianao dia mbola ohatr'ireny ihany koa nanaovan'ny olona anao eo ny asany no nyresahany teo ny asa ataony zareo ao anatin'ny ministera fa tsy vahaolana andrasa ny vahoaka ny resahany ny vary ny resahany hoe ny grande récolte tsy malala an'izany ange ny tantsahany taninan'izany fotoanany fiakaran'ny vary zao miakabokatra ny tantsaha ho tao anatin'ny firy volana hatramin'izao mbola be dia be mijinja vary eto Antananarivo ho avy ny faritra loatra tokony ho izy raha ny tokony ho izy tokony midina be ny vidim-bary izy miteny fotsiny efa nidina ariary zato hoe ny ena 10 zato hoe fa le vary hafa tena tsy mbola nidina fa mbola zao ina retire ndraikiako ny vahaolana dadiavy ny vahoaka no andrasana resaka fiakaran'ny vidin'ny menaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny resahanao tsy zany ny dadavin'le vahoaka ahoana no ampiena ny vidin'ny menaka sy ahafahan'le vahoaka sitraka menaka ny vidin'ny mora nampanantenanareo azy ahoana ny analana n'le monopole na menaka izay an'ny akamanareo any amin'ny faritra any Tomasina iny
ahoana no andaminana ny tsena izay ahafahan'ny olona rehetra misitraka an'izany eto Madagasikara. Ahoana ny analana ny kere sy amonjenan'ireo vahoaka rehetra any amin'ny faritra atsimo ireo izay efa resahana any anatin'ireny hainao manjera any anatin'ireny hainao manjera any ivelan'ireny France 24 sy ny TV5 sy ny sisa rehetrarehetra. Hoe Madagasikara nge dia hiditra ao amin'izany resaka katastrofe tena grave be. Fa ny filoham-pirenena moa izany resahako eo hoe izy dia efa niteny fa hoe tena efa nanao niezaka be ary ny 10 isan-jato ny asa ataon'ny gouvernement sy ataon'ny filoham-pirenena dia ao anatin'ny Covid. Zay zany le maximum araka tenena teo. Efa 10 isan-jato ny aina no atotony ao amin'ny ady atao amin'ny Covid, nefa izay tsapantsika rehetra zay hoe tsy ampy ny oxygène, tsy ampy ny fanafody, tsy ampy ny fandriana, tsy ampy ny zao rehetrarehetra zao, tsy ampy ny concentrateur d'oxygène. Zay no hitantsika. Zay le 50% lazain'le filoham-pirenena fa asa ataony. Dia tsika rehetrarehetra amin'izay mieritreritra hoe tena inona ary zany? Inona zany le zavatra tena ataon'le filoham-pirenena? Ny tena zava-doza ao anatin'izay dia izao. Tsy fahatsapan'le mpitondra fanjakana mihitsy hoe tsy ampy le ezaka ataony. Zay ny tena zava-doza indrindra. Tsy tsapany hoe tsy izay le andrasan'le vahoaka aminy. Tena grave zany. Tena grave zany. Ohatran'le zaza maditra moa zany io dia anontaniana hoe fantatrao inona no nabedenao teo? Toy le zaza hoe tsy fantako. Dia ohatr'izay le fitantanan'le filoham-pirenena sy ny gouvernemanta ny raharaham-pirenena. Miteny izy hoe tsy matorony izy mitaraina moa fa tsy miteny. Mitaraina izy ireo olona hoe tsy matorony izy raha tsy amin'ny ray maraina fa dia mieritreritra andro manalina ny momba antsika. Zay le zavatra eritreretinao antsika zany zao hitantsika zao. Tsy voavahy ny olana, tsy voavahy, tsy voafehy ny aretina, tsy voavahy ny olana ao anatiny io ady atao amin'ny aretina io. Kina moa zany no andrasana aminy, tsy hitako. Tena tsy hitako. Isan'ny fandrinany amin'ireny CT sy any amin'ny hôpital sy amin'ireny hôtel médicalisé reny. Reny no zavatra resahany. Re olona tsy anjara asan'ny filoham-pirenena ange zany. Tsy izay ke no anjara asan'ny filoham-pirenena. Misy olona hampanaovina an'izany dia manao compte rendu aminazy. Zay no anjara asany. Dia manampy izy mitady vahaolana hoe zao atao rehefa mila intervention any ariananina na any ivelany sy sisa dia miditra izy. Samy hoe dia sarotra be zany. Zay ary amin'ny sehatra misy anay cabinet anankiray na toeram-piasana kely anankiray mahavita manao an'izany. Le filoham-pirenena tsy azony zany. Izy te hanao ny asany. Raha mbola azony filoham-pirenena natao nametraka hatramin'ny concentrateur d'oxygène amin'ny marary io dia nataony io. Fa fatahorana an'ilay aretina dia tsy nataony. Satria ataony daholo ny asan'ny olona rehetra hatramin'ny asan'ny olona tsy tokony ataony ary. Raha azony nataony nanao ny asan'ny paramedy dia nataony. Fa matahotra an'ilay andeha hiteten'ireny CTC. Tsika moa miteny foana hoe mandana midina mijery ny réalité ianareo e. Aza mijanona any anaty lapa sy any anatin'ny tomobile any. Tamin'ny fotoan'andro moa i ministra Peste niteny hoe reny olona reny mivoa ao anatin'ny lapanareo ao anatin'ny tomobile climatisé. Tsy zakany mihitsy le hoe tomobile climatisé fa ianareo ke zao mitaingina tomobile climatisé. Fa le olona marary ary amin'ny CTC rehetrarehetra renge tsisy rivotra, tsisy ninina any e. Rehetrarehetra hoe fianarana, salle de classe no novaina dortoir asianan'ireny marary reny. Tsy tsapanareo zany. Tsy tsapanareo zany. Fa nareo fa mieritreritra fotsiny zay dia efa niezaka. Efa nanao niezaka. Nefa le resahana eto hoe ny zavatra ady atao dia ady lehibe amin'ny zavatra tsy hita maso. Resahantsika foana zay satria tenin'ny filoham-pirenena zay hoe ady lehibe no hatrena. Rehefa ady lehibe zany dia goavana be koa ny fitaovam-piadiana hoentina amin'izany hisedran'izany ady lehibe zany. Fa ny anareo tena hoe tapitra hatreo 2000 concentrateur d'oxygène, 2000 bouteilles d'oxygène. Zay le maximum anareo zay. Tsy ady lehibe zany ny hatrehantsika ity fa ady kely e. Mea sady variana ho any resaka mametraka fanontaniana Gasikara dia hoe nareo ve mahatsapa ny fahoriam-bahoaka amin'ity fitafovozavozana ataonareo ity? Dia tsy voavalina zay teny zay. Fa le anankiray Peste no niteny ilay fitafovozavozana hoe tsy mitavozavoza fa verinareo fandraisiraisina fotsiny ka ny fanapa-kevitra sy ny sisa rehetrarehetra. Jere zao rehefa tonga ny weekend hanao an'ireny confinement total reny tsika dia niaina be mihitsy
nisan'ny olona voan'ny Covid. Aza mandrebireby vahoaka renao Ramatoa. Manomboka alatsinainy ka hatramin'ny zoma vahoaka be sesilany no eny amin'ny arabe any amin'ny toerana rehetrarehetra reny. Fa tonga ny sabotsy sy lahady. Amin'ireo nge fotoana lahady zany dia be dia be fa ny olona mivoaka raha mihoatra ny zoma. Amin'ireny tsena rehetrarehetra hitantsika an'ireny toerana vahoaka reny quartier populaire reny. Dia sahanareo mandainga sy miteny amin'ny olona ohatr' izany. Dia hoe nahita vokany. Tsara, tena tsara ary fanirian'ny malagasy rehetra miena ny isan'ny olona maty sy marary. Fa mbola le isan'ny maty sy marary rehefa manao le comparaison nareo le fampitahana dia any amin'ny tsizy indray manao comparer ny incomparable. 25 millions d'habitants ny gasy malagasy. Oharinareo amin'ny any États-Unis, any Brésil, any Inde. Fa mahay manisa sa tsy mahay manisa ve nareo e? Ny olona 900 na 700 maty dia oharina amin'ilay isan'ny olona maty 4,000-3,000 any amin'ireo firenenareo. Ary ny isan'ny test PCR ampiasainareo eto mba firy dia mba hoary arak'izay koa. Ny isa voaka isan'andro san'andro io araka ny tenentsika hoe tsy manaraka ny zava-misy io, tsy manaraka ny réalité io, dia mbola mandrebireby an'ilay vahoaka malagasy. Dia eto mason'ilay vahoaka nareo moa zany dia mibiridana tanteraka hoe aveu d'impuissance totale reny. Vereno jerena nge dia mifampiresana reo anatin'ny gouvernement dia fa misy sura fa misy tompona andraikitra te hametraka démission androany dia androany ao. Reny ny zavatra mitranga. Ny ministre effroyable moa amin'izany tena mbola mipatitaka aloha izy maly aloha mipatitaka. Tena mipatitaka tanteraka mihitsiny. Fa dia mbola mahita mbola miteny ary izy anisan'ilay manorivona n'ilay filoham-pirenena satria ilay valiteniny nataony Ndre mandeha ry ihany ilay resaka hoe raha oharina ny any ivelany any Frantsa izay misy olona amina rivony izay tratra n'io aretina io na maty na any Inde. Ny zavatra mitranga eto Madagasikara dia tsisy dikany. Dia izay ny naveriny bloky anankiray. Mialatsiny fa tena lasa ny teny an'izany bloky izany mihitsy satria tena izay ilay izy. Mamerina fotsiny, mamerina zavatra tenen'ilay ministra fotsiny. Dia nyresahana reny hoe ahoana le AF, le resaka vol 900, le vol ny Air France izay mbola nisy 34 ny olona izay nisy Covid testé positif. Dia 1er mai zay vao maka vao mamoaka fanapa-kevitra ministra ny fahasalamana hoe avy miverina daholo ireo olona rehetrarehetra ary miverina atao testa, miverina amin'ny toerana izay nanaovana fiboana. Dia tara ohatr'izany ilay zavatra atao. Efa manaparitaka any amin'izay toerana misy anazy olona mifandray tamin'ireny olona izay testé positif reny. Dia mbola mamaly braingina ilay ministre effroyable hoe tsy le 32 na 34 positif ny olana ozy izy fa ny ady atrehana amin'ny Covid no tena olana. Le retsy. Aza dino fa ny fampidiranareo an'ilay karay, karoa, ka efatra tamin'ny vol tamin'ny herintaona tamin'ny 2020 no napiditra ny coronavirus teto Madagasikara. Zany 34 ao anatin'ny vol anankiray zany be dia be zany e. Dia izao indray zany mitenenina natao anatin'ny fanapa-kevitra omaly dia hoe any Anosy zany dia misokatra indray nofoanana ny fiboana any. Dia misokatra zany Anosy satria nisy fihetsiketsehana nisy grefy tany Anosy tamin'ny zoma. Dia sokafana kely indray aloha ny ampitsefitra mamono afo kely ny zavatra mitranga ny Anosy nareo. Dia inona amin'izay indray ilay fanapa-kevitra raisinareo rehefa tenenina hoe misokatra ary Anosy hosokafana indray zany ny sidina fiaramanidina izay efa napiditra ny variant sud-africain teto Madagasikara io ary nailika tany amin'ny botry afany Komoro. Dia inona indray no ataonareo izay indray ve ny zavatra ho ataonareo io midika an'izany atraiza indray ny fanatanterahanareo ny fanapa-kevitra rehetra izay efa nitenena hoe na vol vaiza na vaiza dia tsy miditra etsony. Iny moa zany dia nampimeny filoham-pirenena ohatr'ireny hoy ihany ilay zavatra mitranga ao anatin'ilay gouvernement sy ny ao anaty conseil des ministres. Filoham-pirenena eny ambony plateau no miteny hoe zay zany noho izy zay no fanarahana. Amin'izay izy tena tezitezitra mihitsy miteny zay zany no fanarahana. Tsy misy tsony ny exception hafa ankoatran'izao. Rehefa tsy misy mazo miditra dia tsy mazo misy miditra tsony.
lozy ty, tena lozy ty. Avy eo le ministra ny fitaterana avy eo mbola micontredire indray le filoham-pirenena hoe efa izay ny fanapa-kevitra nge hoe tsy mampiditra tsony, fa nisy an'ity zavatra ity indray le motif impérieux dia tsy maintsy nampidirina indray reto olona reto. Misy maty ny havany, misy ambavahoan'ny fahafatesana le izy nefa dokotera, mamany nefa voan'ny covid, dia tsy maintsy nalefa nampidirina izy. Fa le olona eto Madagasikara manana ny maty, sy tsy avelanareo mivoaka an'izay toerana misy azy sy hamonjy ny toerana tokony hamonjeny maty na ny marary, tsy mahazo mihetsika eto. Le olona mandeha le sidina fiaramanidina eto Madagasikara mbola avelanareo mandeha, fa le avy any ivelany satria avy any ivelany izy dia meny lanja kokoa noho ny vahoaka eto Madagasikara. Zay le ministre impérieux, zay le motif impérieux. Tena mbo menatra, tena zany ve ny zavatra ataonareo na any amin'ny fitsarana nareo ny manao zany dia gadrain'ny mpitsara. Tsy mitombony zany ary tsy azo raisina. Tena loza mihitsy ny zavatra mitranga. Zany ve dia zavatra mba fiteny fa zavatra zany mitovy an'le hoe tsy effroyable zany olona maty zany eto Madagasikara, tsy effroyable ny nombre ny olona maty eto Madagasikara. Dia zany koa ny motif impérieux. Motif impérieux zany tena tsy zany. Tsy fantatro nareo raha manana mpanolontsaina toy izany, afaka manoro anareo an'izany terme ohatr' zany. Raha mba manana dictionnaire ambony latabatra na any anaty telefona nge dia afaka miconsulter telefona. Fa miteniteny foana daholo nareo rehetrarehetra ao, ary zany tena miteny mihitsy hoe mendrika anareo ny mametraka démission daholo, aza miandry rasan'ny olona. Eto moa zany dia lazaina foana nareo manakorotany hoe nareo zao hoe fa natao inona raha ny mpanohitra e. Fa tao inona mpanohitra dia brosy kirarona rehetra dia andokandokanareo eny. Zay indray ilay tsy pikaramanady politika, ohatra ny eritreretinareo, ohatra ny fataonareo amin'ny olona hafa. Zay olona manana conviction. Ka ninona zavatra tenenareo mijereva loha fitaratra. Asa dino ny minositra ny serasera, ianao aloha zany ny cible androany salpeste. Tadidio tsara, fa ianao vao ministra ny serasera teo, dia ianao anisan'ny mpanavakava bolokoditra ary nanao tsinitsinina ny journaliste ny TVM sy ny RNM. Firifiry ny voaroka tao, na dia mpiasa raikitra na olona contractuel. Firifiry ny olona nesorina tao tsy mahazo miprésente vaovao intsony. Nanaovanareo fampidirana faobe, nanao recrutement massif na olona karazan'olona lava volo sy tsobolo. Fa nesorina daholo ny olona ngitangita volo sy ololo volo tao. Nataonao nge zany e. Nanao tsinitsinina n'izany journaliste zany nge ianao e, ary tsy teto Antananarivo fotsiny fa natany amin'ny faritra hafa. Tonga hatrany amin'ny fitsarana nge zany e. Kenao no miseho mampiana-kendry ny hafa indray hoe sary manaovinareo mba ho sary piaro amin'ny asa ataontsika. Fa ianao na anisany mamodika n'io asan'ny fanaova gazety io, amin'ny lalàna izay anaovanao anazy io. Taiza mbola izy ordre ny journaliste ka valo amby valopolo ny ao anatiny ao. Zay aloha tsy nifidy an'izany tao amin'io antemeram-pirenena io. Manao populisme fotsiny zavatra atao ary mpiasa ny fridiny olona ao anatin'ny antoko misy anao. PDB ny miasa ao amin'izany, TVM sy RNM zany, nesorina ny olona efa niasa ela be tao. Zay ny teneniko hoe manao tsinitsinina. Milaza an'izao, miseho mahay an'izao lalàna sy ny sisa rehetrarehetra zao. Aza manontany basy amin'ny anglisy raha resaka lalàna. Resaka zany, abolition ana peine de mort zany, tsy anjaranao zany. Lazaina fa ny lalàna 91-011 efa lazaina fa lalàna efa lany daty. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny constitution laninareo io lalàna izay anaovanareo ny état d'urgence sanitaire io. Maninona zao anokatra n'ity session ordinaire zay rapitso? Maninona raha ohatra ka homaninareo amin'izany zany loi sur ny situation d'exception zany, dia mba manara-dalàna amin'izay. Ny anao mantsy dia hoe raha mbola tsy abrogé le lalàna 91-011 dia ampiarina foana. Odry aza manontany basy amin'ny anglisy. Lalàna manakery raha ny loi sur le statut de l'opposition promulgué tamin'ny andronareo teteza mita, mbola tsy abrogé hatramintsika amin'ny teny zao, tsy ampiarinareo. Koa lalàna 91 efa tsy mifanaraka amin'ny constitution 2010 fidinareo io, lazaina fa mbola manakery. Fa izy ny ambony lalàna tsotra sa ny constitution e. Ary rehefa ny lalàna promulgué tamin'ny 2014 dia tokony ampiarina zany.
ny décret d'application ny loi sur le statut de l'opposition avoay satria nareo nge ny manao an'io e raha azonay navoaka zany to amin'ny assemblée dia navoakanay fa zay tsy manana zo manao an'izany décret d'application zany anjara ny gouvernement mamoaka an'izany ka araky ny teneko hoe aza miana-kendry miresaka hoe démocrate ny filoham-pirenena ny pirofo mitohaka amin'ny tenda ny tompoko dia iny décision interministérielle nyraisinareo indroa miataona iny tsy fahazakana tsikery iny tsy fahazakana démocratie iny zay no antony namoahanareo ny décision interministérielle iny dia mazava zay ny olona mazaka démocratie tsy namoaka décision interministérielle manelingelina ny anao manjery tsy anao fanio-kevitra politika lazaina fa hoe manakirotana ny saim-bahoaka sy ny manao incitation à la haine zao rehetrarehetra zao fa ampafirin'le nataonao taminao tamin'ireny fotoan'androny reny tamin'ny 2009 reny zavatra ataonao reny ianao maika be mihitsy mitenan'le radio de mille collines tany a Rwanda fa ianao nge nanao radio de mille collines teto Madagasikara tamin'ny 2009 e tsisy tsy nahenao an'izany ianao mikikakika mitabataba tao anatin'ny radio tao hoe sakano iny blindé iny e asivo vato e asivo menaka ery e rarao lasantsy ery e doriny ery etsiny ery sisa rehetrarehetra azadino zany averiko eto fa volombelona zany zahay ary nahenao zany daholo tanina rivo renivohitra teto ianao chef beny ary ianao anisan'le tany amin'ny reny toerana zay nanaovana an'ireny zavatra natao teny amin'ny épiscopat teny tanymena reny azadino fa anisan'ny teny ianao nanao tsinitsinina zany pasteur Lalarasendrasina zany tsy ampafiry ny zavatra nataonao ny zavatra nylazainy mpanohitra amin'ny anao manjery misy azy pira noho izany voatsela koa renge nisy tamin'ny radionareo miarakaraka mitambatambatra any ty moa zany varina omaly fa teny mbola tadidiko le izy aika moa tena langage nyty filoham-pirenena mihitsy ty hoe firaisapo sy firaisan-tsainy ty isaky miteny izy dia firaisapo firaisan-tsaina hatramin'ny fasana natao ny firaisapo mety mbola hanokatra fasana firaisan-tsaina koa ngambany izy zany dia izay le zavatra resana tao ia hoe ny ramatoa zay mpanolobato mafana amin'ny filoham-pirenena nokay nisan'ny tena tompona andraikitra tanteraka amin'ity fiainam-pirenena ohatra ity hoentinao ami'sangan'le filoham-pirenena mazava izy iny naseho anao mihitsy hoe tena hainao zany le fomba misitositina gauche à droite n'le filoham-pirenena dia normal be raha ohatra ka mitabataba le diricom manankiray anareo ao normal raha tsy zakana ianao normal raha maro be ny tsy mahazaka anao ao satria ohatr'ireny kosa le zavatra atao dia manahirana ny rehetra le izy efa somary mandendeha ihany ny lera fa tsika dia miteny aminareo tsika eto amin'ity studio ty dia efa mampandrenareo zay manaraka zao fandarana zao fa lavalava izy ty androany ary zay tsy vita androany toizytsika rapitso toizina ravaka pitso efa tonga eto ny namana mavitrika avy any ambanivohitra iteny ny fomba fijeriny ihany koa mikasika an'izay kabaromaly zay fa araky ny tenenitsika eto hoe misy motif impérieux koa ny antsika eto dia tazomitsika aloha ny antenne fa le zavatra resahana eto effroyable satria resaka peste tsika eto resaka kapoky tsika eto eo ianao namana roda dia aleo indray ianao ny anoan'le fitenena fa za indray ny tenako any dia mametraka ny veloma finaritra ao antsika menakavy sotra betsaka namana honorable mety anitra nazava dia nazava zay zavatra anankitelo nentinareo teo taria nentina zay fandimbotito alohan'ny hivetesana ny tiraraha ty dia miarakory miara malahelo amindro namana rehetrarehetra zay laviny ty aretiny ty indrindra tao rivomamo zay namana tena namana tena tapaka tamin'ny zoma dia vetivety dia tsy hita teo nandao ny tany mitodika alohan'ny tena ty itenenako ny zavatra rehetrarehetra voatesako ny raha ty androany dia mitodika amin'ny ao amin'ny tanàna zany hoe en itasy zany itasy dia faritra fa tsy district fa magaga
dia ny lalàna tao aty ambony dia niraisondragova tindrona dia nampitainy amin'reto olona nianatra administration fa le tompon'ny administration nianatra dia manaraka ambokony fotsiny. Zay ny zavatra mampalahelo ao amin'ny faritra andrefaniny. Ny tiako tenenina amin'izany dia natao teto ny confinement confiné amin'ny Alamanga. Asa na jejo ragova dia netiny koa ny lalàna vorian'ny stafy nataony mamety azy daholo manomboka aty Ambatomandravavy mekandrefana trany andrefana ritrany. Fa asa raha mba fatany ny forim-bahoaka. Asa raha mba fatany ny fijaliam-bahoaka amin'ny tsy fananam-bola. Hafa raha mba tapany fa miatra an'izany marary zany ireo vahoaka ireo. Rehefa antaninao reto mpiara-miasa mpitandro filaminana dia tsotra mivaliny baiko ny lehibe zany. Ny lehibe manao an'io dia mitenenao ny lehibe ho anareo lehibe. Aizarahana ny aty fity tsika ny tasy distrika anankitelo mba firy tamindreo fa isaky nita anao amin'ny télé reto tatitra ataon'reto amin'ny anao manjery sy atao amin'ny ministère santé dia hoe anankitelo anankiray atao hoe nafaderina ray ramatsy dia mampalahelo zany. Fa atao tsy tsapa amin'izany kosany hoe firy tany aninona ary tany aninona fa dia voafelaky ny tamaina daholo tasy ray manontolo manomboka aty andrefa amin'ny Fianararivo makany amin'ny farany andrefana any atrano Bongolava dia mitambatra ny zalahy hoe andao mba hizesy tany amin'ny filoham-pirenena fa mba mahay milamina ety amintsika tsisy famoivozana tsisy ny anikoanina tsisy ny asa tao fa dia miara-mijaly amin'izay. Tompoko lahy sy tompoko vavy ho anao mpiray tandrazana rehetra miara-mizioka amin'ny marary sy mijaly. Mijaly aloha zay satria raha nieno an'le kabary na le afatra ny filoham-pirenena omaly na le dinika ny arahana mpanao gazety asa ianao raha mba ohatra. Fa zavatra fa nieritreretiko tamin'le filoham-pirenena ohatra mba fijeriko ny olona ny an-dahy hoe teny filoham-pirenena amin'izao dia zao ny olona ho aminy dia zao ny resaka aminy dia zao ny afatra omeny. Fa atao tsy tazana tamin'izany mihitsy nataon'le filoham-pirenena fa zavatra hafa. Maro ny tenenreto namany reto atao miara-manonja teo fa atao lasa misy super ministre fa super président reny ny amantenao tena président fa asa loatra mba nisafidian'le filoham-pirenena n'le olona iara-iasa aminy. Fandraina anao dia menao za tena sady mea no lasa saina hoe Andriamanitra ohatr'izao hoe ny olona hitonona ty fireneny tikatra zay ny mahatonga azy tahaka an'izao zay ny mahatonga ny vahoaka ho tanysain'ny olona fa farangisitra satria le olona mpitondra dia ohatra ny reny. Ny président no miresaka ampantany any mifanontaniana izy ny tompon-daka izy ny tompony sehatra ny hafa no mitsaingoka tonga dia manapa-tena zany hoe ny fomba fiteniny hoe sarotra ny manapa-teny fa tonga dia tsaingiohan'le tsy miteny hoe akombavy makany aninona fa tena zay filazana azy fa tonga dia aingana be dia mamely ny azy dia le ohatrany dotodoto zany daholo izy menakavy mamaly azy fa le olona anankiray no mitsatsaingoka amin'ny asan'le ministre ray manontolo. Raha resaka miresaka fahasalamana atao ministre ny santé dia ohatra ny teneny namana teo ihany le izy fa natsiarany filoham-pirenena satria teneny filoham-pirenena hoe misy olona manao dialyse any velany ka tokony efa vita fa tokony hody fa lany ny fitaovana lany ny vola. Teny filoham-pirenena atao tadidiko tsara le izy hoe nitokana an'io izy tany amin'ny hôpitaly teny Andravango na teny Bevelantanana hoe tsy tokony andahany vola ny fomba fiteniny moa zay hoe tsy tokony tsisy ny evasaniny fa ataony izy menakavy le izy tsy tokony anao dialyse any velana fa efa vitatsika reto fitaovana efa tonga sao dia mba antsefotra atao le dia tsy misy satria sarotsanina fitaovana nentina dia tsy mahavita dialyse dia izay ny tanysainao
dia volona autorisé 5 mampatsiaro a mamelatsiny aminareo vaoka ampitsehivoko eto tamin'ny 24 fa nisy volona avy any an-dafy tamin'izay nitsiropaka fa tadidiko tsara mihitsy fihetsikehtsehana nanisy nitseraseri tony fa tonga le volona avy any an-dafy avy any Paris fa nisy mifampitadiavana teto hatrany Andravagny tany Anosibe aizy Rakoto aizy Rabe atsona ny telefôna ataovy nanomboka tamin'izany nisy ny cahier des charges isy tamin'ny taxi brosy ay ny ninona nandehana ny Rakoto isitrikany aninona Rabe tosy mamaly telefôna le olona gaga omaly ozy le ministre ny transport efa natsona ho avy daholo reo olon'ireo le olona ngeza adiny fa tao anaty roplaniny climatiseur anankiray ny ainanao anaty roplaniny fa tsy misy hoe marina fa misy ny any ambony dia misy ny aty ambany daholo be fa fofonaina ray manontolo no miparitaka raha namoaka ny era France 32 sa 34 izay dia namoaka nareo efa lasy reo efa natao ten'Andriamanitra daholo efa lasy zao ndray samborina aminahoana raha ngatiako ny olo efa lasy firy ny kakotaky te efa vita ny tany an-tanàna ny tany araka dia namana fidelina te nisy efa nanao selfie raha sasany dia averenao katy dia le zavatra nentiny naparitany tany a dia inona indray no atao rehefa aveo dia mampiditra ianareo ary tsy vo izao mandainga ianareo tena mandainga firy ny roplanina niditra tatao anatin'ny volana vitsy ray volana zay na roa volana mpanaraka an'izany tsisy an'izany mba tamin'ity nisy spécial hoe reo le tomobile spécial itonany ty volona tamin'ny era France ty fa ny talohan'io a tompony hôtely ny miantoka tompony hôtely ny miantoka sprinter firy mitatitra an'ireo dia tonga dia any dia andrasan'ilay valim-pitirina tsy misy dia any dia samy maki ny azy dia samy ten'Andriamanitra dia le aretina mijanona izy ho anao raha malagasy fa gaga amin'ny dia lainga tamin'ny indray mandeha io nisy fa zavatra lainga ataonareo dia be loatra miresaka le vaccin mbola tenenika mba misy tsy voateny namana dia mahatonga koa taitra be ao a fino reto ataony reto fa manao restation fotsiny dia niteny anakay dia avy hatrany président le président mambahoaka sy miteny dia manaraka fotsy sady mipitrapitra miteny fa maninona raha mena azy le izy dia manao tatitra tany aminareo hoe ndraha mikiritry ny tenen'ny mpanao gazety dia reto fa tsy napoizina koa fa isaorana le namana mpanao gazety e sa fa tsy rehetra n'le sakobokobona anakiroa sa tsy fantatry miandro fotsiny reny efa zatra n'le hoe tsika miaraka iny anaty ka ay amin'ny teny betsaka reto vavy reto fa aloha mba tena iteny reny ny tena zavatra misy aloha fantatra vaoka ny zava-misy inona zavatra misy le olona mitona fanjakana na ministra na iny ambolona tabatra dia ny assistant be dia be mandeha mijery zay midre mba mijery zay zavatra misy ihany ohatra le ministre ny commerce dia ny teniny tamin'ny 2020 ihany no verina hoe efa nanisa collecteur zay reo mpanao collecteur dia efa fantara idolo misy ihany ka raha fantara reo dia maninona zao nefa nangolamboka de tsy milaza reo fa vokatra azo any an-tanimbany reo dia tonga dia hoidiny hoentiny midiny eny an-tsena ndrany makamery atosika dia jerena daholo ny arabe ray manontolo fa ohatra ny olona mitsangana be deabe gony be deabe renona atao hoe mbola amvary a menara ho a menara aloha dia afataro tsara dia hoe ohatra zao zany fomba hoe ahoana fitadiavana ny tiasy ty zany marary manao an'ireny fa tsy milaza hoe zao mivokatra vary dia zao ny clos dia makany aninona tsy hainareo ihany ny tabatabata amin'ity io ndray tenenina ny lafarinina ka efa vitinanao nandravany usine Ravalomanana président Ravalomanana tany Tamatavy dia natsangana etsy akaiketsy dia hoe mahavita io fa lafarina io mandrapatapitra zao tontolo zao zay voatapitra fa le menaka be dia be amin'ny Paris zay tao anatin'le hoe tao anatin'le 73 kilo volamena ny olona nanao ny menaka tompona raiky zany io tsy na monopolizeny ninjehana ny tamin'ny fitondrana président Ravalomanana resaka menaka amin'ny 5000 francs litre
fa mitodika anao fotsiny ho an'ny lehibe mpanjifa mialatsiny fa namako anao mba tany anao niaraka tamin'irety satria nanao hoe sao dia tratra ny eraera tamin'irety koa dia hoe ataovy malazao moanina fa manana menaka be amin'ny stokony tsy fantatry isantsony tsy amidaba firy ao tamatavy mamokatra eto dia mamokatra eto zay efa monopolizena hoa io ndefa raha matao ministra milaza mbola manafatra menaka indray lafo ny amin'ny dolara ny any ivelany fangatsy vita daholo fa maninona raha ino ampidinina ireo menakireo dia mafalina ny vahoaka ampidinina ny vary sirarange miakatra satria tapaka ny lalana dia miakatra ny viditsira fa jereo ny any fiainamboko any ambany any mba jerena fa mijerambolona tabatra dia lazaina fa nylehibe antsena naraka vidinetana eny antsena odo fangaty eto Antananarivo any misy lehibe antsena mialatsiny fa nyvoaka manontolo dia misy tsena daholo ary miakatra daholo ny vidinetana any antsena le ministera avoay le olona dia mandany anao midy otra fanaonao dia mizesita kely dia manao selfie dia ohatr'izay dia midinina any dia arao le izy hoe ohatra ninona any eo midina aloha ny district anankiray dia ministre district anankiray na atao faveur firy ny ministère firy ny fonctionnaire ao aminao ampidiny daholo anandraka ny vidinetana mba afahan'le vahoaka miaina confinement tamin'ny sabotsy sy lahady hoe midy namelonaingy apréfet ato milaza misokatra mitsena pokotany fino nde ataotaonareo re olona jereo vahoaka amin'nyriry tena feno ohatra vitsika iny andrefa lsoniarana ray manontolo iny mandrapatonga kalsotry iny antsena la réunion kely ray manontolo mifanaretsaka ohatrin'iny jenao ny tsenany be sarety jenao ny any ambany dy hinona fotsiny amerana n'le olona tsy voaka ny tranona ohatriny ihany no atao fa ny tena zavatra napalahelo nandrasana taminy ohatrana jasinareo mboatrahako fa niandry hoe inony tylazainy ty filomam-bahoaka androany fa nieniny nreto tonkalony nreto ministra izy dia mba nanaraka azy mba fantany fotsiny hoe ohatra zao raha na ohatra zao fa le zavatra nandrasana aminao ndra matao président inona ny zavatra ma tosika nentinao ho an'le vahoaka amin'ireo tsisy tonkalo an'izany nataonao na ray ary hoe no nanampiano an'reto vahoaka mijalo reto mahafinaritra manidy lalana mahafinaritra hoe amidy atsy midy aroa mananina atsy fa inona mba nataonao hoentinao anampiana an'le tosika nanampiana an'le vahoaka mba mena na arizato ary na ronjato ary amidy ny sira na amidy ny zavatra na dia ray kilao ary mena isa-tokantrano fa tsy mahafinaritra manidy mahafinaritra anareo le miteny idina ny anina idina dia ohatran'izay le izy ho any ananina zao ijery manahoana ny hôpitaly any ananina isorana maseletsy be valala zany namme fa le fitondram-panjakana sy le vola be azo tany velany naka ho any ninona natao aiza fa tsy maintsy miandry ny katolika miandry ny masera na ame dia ary indray ny hôpitaly aloha cdc no apetraka dia any ninona indray mijery indray ny anglikana ry ananina dia jerena jeso fa le fanjakana natao aiza le vola mbola mitaky foana io takina io satria tsy ho anareo na ho amin'ny fianakavianareo nanaovana an'io fa ho an'ny voaka malagasy nanomezany tany vilany azy aloha zava malala mijary reo atopino indray ny herinandro amin'ny sabotsy ny lahy mba nieritreretinareo ve fa reo vahoaka reo neka olona ny zavatra nieritreretiny mba misy planine ny zavatra ataon'ny mpamolona dia zany ary hoe reto lay soreto amin'ny any nanao midy ka ny tsena rehefa zoma tonga dia mikatona dia tsisy ho amidy any aninona may moka ny laitsora va mijanona ndray andro hoe miakatra daholo sisy io mpivarotra legioma ray manontolo mpamboly any tsara rehetra manodidina Antananarivo teneniko akoatrany any ndrefana raha vao miketrana ny voatabiko nareo ara za tsy hiteny fa misy zavatra nampanantenanao mbola ho hitako eto dia inona no ataon'ireo vao inona no hoaniny mba jereo ala izy mba tsongo tena tsongo fon'olona fa ndresaka vaksiny ny lazaina teo ny dirako iny
fantatra anarana avany aninona na avany aninona fa teny namako teto mbola mafi mba avaiza le izy de izy izy namme azy de ohatrinona mividy de mba makany aninona fitsabona amin'io efa nazavai namana teo daholo ny zavatra tsy mety zany atahorako de manao valy fingika fingaka valy fingika fingaka satria tsy narisika tamin'izany ianao andre matofolosi ny gouvernement tapititra vaccine fansesehanao tsy maintsy misotro CVO CVO io ihany nitosika omenao n'le vahoaka CVO fa tsy nieritreretina de tonga ndray raikitra fa tanaraka an'te président Valimana va eny afa de mikorotana ny raisam-pirenena zany hoe ndrery ray manontolo ny mpanohatra ny vahoaka ray manontolo mitady vaccine de nataonao am'le valy fingika hoe io ary le vaccine fa misy le sisa tsy lanin'ny olona tary Afrika tary ampidiry eto aloha fa io mba moramora zany de raha ohatra ka sanadriky tsy mandeha amin'ny laony tsy mandeha ny vidiny tantara rehetra de be debe ny olona matahotra na misy sanatria misy maty kinareo no nitady an'io kinareo fa natosiko tamin'ny CVO mitady vaccine ako io misy vaccine de ataovy eo apetao le vaccine raha raha nampahafantaranao meloa ny anarana fa ny olona tsy menao a inakena tsy fantatra anarana aloha zavala izy idina fianarana manao si manao BBC CEP BBC bac de ahoana de inona no entin'ireo manao ajaina ny geste barrière fany aminay any Andriamatolo Filolam-bahoaka ka raha misy de misy 10 mètres carrés ny école ny fianarany efitra anankiroa firy ny mpianatra misesika amindreo fa mipetraka amin'ny tany mibetsaka fa ny député aminareo ngamba asana manao tatitra aminao fa aiza atao moron-dalana ao azy gestiavana le izy hoe navita anakiraisak'olo manara-penitra le amin'ny an'ny ary de izay no entinareo manao an'le izy fa rehefa avy eo a trano-tsoavaly ny any tafo-bozaka ny any ny ankizy anakiray zara raha omby eo amin'ny valy tsy fanta rehefa be de be ny ezaka nataoko tamin'ny table ba amin'ny karamako de atao inona zany tsy za tsy miteny era Madagasikara zany teniko zany fa nomeko ohatra fotsiny eo amiko misy mipetraka tamin'ny moelongy ny ankizy tany de atao hoana nipetrahanao geste barrière ataonao amin'ny reto ankizy ampidirinao mianatra tsy kasy bosy tsy ino le anarany tsy zelona ananany de inona fotsiny no ataony ho avy zany de ohatra zela izy de miay ihany ray aman-dreny fa any aminay mbola mipetraka koa le hoe mana tompony naikitra mivantana ragova am'zay gouverneur am'zay zavatra ho ampiasay hitantanana ny tanàna jarany ndray misy an'io dinana ataony amin'io tsy haiko le vola be tary amony efa tapitra sa mbola misy mba nampinana nreto mpianatra hiditra hianatra reto fandra any re fanjakana ny zavatra de tavin'ny olona raha matoa ministre commerce tsy miditra fetotananareo nareo ministre ray aman-dreo fa nitabainy namana fidela teto metra ihany fa nganareo misy indra makany mba midina ny atsa de mahita relona zavatra misy iaina n'le vahoaka ianareo de mora no miteny fa tsy manao fitaboitry fotsiny ery tanàna ery zany zavatra mampalelo an'izy ka eto de mengavy raha mbola tsy lany zay mbola miteny mbola tsy lany io zay olona nitapenanareo rehetra ka tsy ravenanao fefianareo tsy hiditra fa nay va mikatona re mikatona zay voaka malagasy rehetra de fa mikatona daholy mpiasa mikatona mbola tsy mba menatra anao miteny raha de raha misy dimanjato ro ny atsasakireo eny miasa de sisany ao inona dinona no hoanina fa mora le miteny hoe ny atsasakireo miasa fa ny atsasanireo tsy de nretrarehetra de makany inona le izy a mankarary andona indray mafana fa ohatra nina loatra nitondran'le fitondram-panjakana ny ty fiaina ntina malagasy itikatra hoentina makay izy ty de apetraka any aninona le gasy fa mbola miteny ndray hoe napetraka voaka malagasy a
napetrany ahako de fidiny a de tatana azy ny lazay ndeta natateraka zany efa tsy zemenakavy eny tsy matory andreo efa ela be nareo tsy natory andreo manalina mbetsaka ny eniko nino ko ministre ko tsy matory andreo manalina fa inona ny zavatra vokatra ny mena ny anange zavatra misy iainan'le malagasy de tavina aminareo e zay ny tany sany inona ny menareo le malagasy iainany fa tsy fidiny azy mifantrano tsy fidiny azy mantra tsy fidiny azy maty fianakaviana fa tsy fitsabona azony raha io concentrateur d'oxygène tonga amin'ny menareo io roa arivo nakaiza le taloha tamin'ny mbola veriko foana fa tasainao zany andre matofolola mambahoaka hoe misy be debe reta aéroplane nateriny raha avy any Afrika avy any Addis Abeba naketo Madagasikara be debe de reve tsy tasy daholo nanjava vao tsisy heritaona de tapitra ringana tsisy tso fa vao anafatra ray a anemato président lava foy ndresaka fa tikola tiana ombara mangovotra sady mampalahelo ny saina fa raha mijery mivoaka ianao mba midinareo ny lalana de jereo miforimba oka mba mandana mba mijery de mahita hoe inony de ataonareo makano tasy mekanefany amin'ny RNA ny olony tazako teo mba inona mahazo andreo ka efa tonga eto namana fidelina de aloha zareo satria lavalava ny fotoanantsika amin'ity androany ity ka mety hitoetra amin'ny rapitso fa de mankasitraka atsika mpihenondretra naandro ny eno satra manaraka nyity radio mambaoka mamitsika menakavy itikatra ko atolotra namana fidelina sady manambahintso izy makasitraka honorable makasitraka namy fitenenana ary makasitraka ihany koa satria efa maro zay nazavainao zay hoe le any fotony mila fantatry ny mpanaraka ny fandarantsika miresaka concentrateur d'oxygène ianao teo miresaka oxygène zany a vao fotoana fofoy teo zay nanaraka satria rehefa miala eto amin'ny studio moa de afaka manaraka ihany koa ny zavatra misy ny vaovao mandeha de le filohajaina mambahoaka mandray an'ilay concentrateur d'oxygène sy lay bouteille ana oxygène vao tonga de mbola anaovana fihetsiketsehana ndray le izy aloha anaovana fandraisana amin'ny fomba ofisialy satria le zavatra ilaina maika amin'le olona marary tsy hoe vao tonga le izy de aterina any amin'ny hôpitaly sotra zany hitsabona an'le olona fa mbola anaovana geste technique aloha oera partie zay vao alefa makany am'le zany hoe mbola le mandany amina urgence zany ane ny minitra miconte zany amin'ny tsy fahampinina oxygène amin'ny olona marary mila an'izany zany amina minitra ora miconte daholo de nefa nareo mbola mahita an'izay mbola mandany fotoana aloha ny vato mandray an'le izy de manao oera tena le mitondra mihitsy tsy hainareo ary tsy fantatrareo hoe inona ny maika inona ny lara-pamiana fa ny anareo ny lara-pamianareo moa zany de le misehoseho ary ty fisehosehoana ivelany ty fitondram-panjakana ty zay ny tena olana aminy iresaka tsika mikasika ny zavatra zay netiko teto tamin'ny zoma zay moa nefa nambaran-terem-piandohany manambahintsika ny amin'ny tapany faharoa tonga anatin'ny tapany faharoa tsika ny vahintsika dia mikasika n'ilay resaka tany eny an-tanandrano zay mampifanolana ny orinasa telma sy ireo mpandova tamin'izany tany zany mba atonga tsara ny fanazavantsika ara teknika hitombona dia nampiantso ny mpisolo vava n'ireo mpandovitsika araky ny fanambarako teto tamin'ny zoma hitondra fanazavana ara teknika eto mba ahafahantsika mahafantatra an'izany raha zany amin'ny antsipriany maître Dany no etako keto hitondra an'izay ray amin'ireo mpisolo vava ny mpandova izy amin'ity raharaha mampifanolana ny mpandova sy asinainina ny tena marina aminy satria le telmany hialokalofana fotsiny fa ao ambadika io telma io zany mitena makasitraka sy te hisitraka n'le resaka tany dia ngay asinain'ny ritry miarabanao maître faly mandrainao tamin'ny miara-manonja miarabanao fidèle miaraba ny mpiara miaino sy makasitraka indrindra ny radio miara-manonja zay milazany marina sy miteny zavatra tsy mety rehetra mitranga eto amin'ity fireneny ity raha ny tantara dia efa tany amin'ny taona tany amin'ny fanjanahantany mihitsy zany no efa nipetraka io le fakanany le tany io
tsara angamba anaovanao famotinana kely hoe tamin'ny taona firy zay mandra-patongavany taty amin'ilay fotoana nandraisan'ny ministra Mahazaka Clermont an'ilay fanapa-kevitra ny teny fa tsy ilainy fitondram-panjakana ntsony ny tany io ary nanomboka teo niditra tsehatra ireo mpandova zany amerina n'le tany tamin'ny ny Andohany zay fananan'ireo arazamben zareo. Eny tokoa fidèle io tany io aloha 30 hectara ny abetsany. Tsy 30 hectara n'olo tokana io fa n'olona maromaro. Ary tamin'ny fotoan'andro taloha ny 790 zany hoe tamin'ny fotoana maromarina kokoa 1954 790 dia efa misy sady titré cadastre zany hoe tsy tany fanjakana malagasy izy io fa tany privé mihitsy tany-drazan'olona misy fasan-drazan'olona dia nivoaka izay arrêté didy tsy volana sa ina fa arrêté le izy fanapahana oui arrêté tamin'ny 1er février 1954 arrêté milaza hoe mba ilainy ny fanjakana frantsay mandritra ny fotoana heritaona le tany expropriation à durée limitée filazany azy tsy illimité à durée limitée io tany io ametrahana pylône ametrahana projet resaka momba ny fifandraisan-davitra rehefa nivoaka io arrêté ary mazava be ny eo anaty taratasy hoe arrêté déclaratif d'expropriation d'utilité publique dia araky ny lalana fe moa zany dia misy ny pitsipitsiny sy ny procédure tokony arahana hoe misy enquête komoto misy indemnisation misy hoe izavo ny tany voakasika io zavatra io dia tokony hivoaka ny jugement d'expropriation nandeha ny fotoana nefany tsy mipetraka ary tsy natao mihitsy raiky amin'ny 20 tsika zao izany travaux d'utilité publique zany raha tsika mahafantatra fa tamin'ny 1990 dia nahazo fahaleovan-teny Madagasikara donc noho izany dia nidimbiasin'ny fanjakana malagasy continuité de l'État sy tokony natao ny fanjakana frantsay teo no nanarana ministra ianao teo fa mialohan'ny atongavako hatreo aloha dia hovitiniko kely hoe tsy nisy ny travaux d'utilité publique ny jugement tsisy napiatra hoe exproprié nreto tany reto sarotra piarina koa le izy satria tany lava volony le izy tanondrazany efa nirodana ny teo dia une année heritaona matetika matsy ny expropriation d'utilité publique dia lasa fanjakana tanteraka le tany mandrindra mandrakizay zay mahatonga le indemnité fa tamin'ity tany ity heritaona ny ilan'ny fanjakana azy ametrahana pylône kinanjo kosa nivoaka ny teknôlôjia tsy nampiasan'le ny farazavana azonay dia hoe ay tsy mandeha tsony ny télégraphe sans fil TSF abandonné tanteraka le projet tsy fantatray zay ataontsika hoe fahagagana tany fidèle fa dia zao lasa nysoratra tambatra reto le tany nefa tsisy niatra le expropriation 30 hectara lasa hoe centre récepteur stimady da tiorina dia hoe lasa télécom malagasy zany stimady zany le stimady amin'ny tsy liquide tsinitsiny efa nataona fikarohana mihitsy dia hoe any amin'ny fanjakana dia nandeha ho ny privatisation tsy nandeha hono nandeha ny privatisation zany télécom malagasy zany tamin'ny nanomboka tamin'ny 5 ka rehefa tany rehetrarehetra any télécom malagasy dia ho lasa le privatisation eo le mifangaro le izy ary teo nanomboka ny olana satria tsy novainy le anarana hoe télécom malagasy télécom malagasy mbola any fanjakana malagasy ny privatisena dia nitazonina ihany ho télécom malagasy ny anarany telma zay fantatritsika kehitriny manana listre zay fidèle jerevana inona le tany le télécom malagasy tsy manana tany na raidi ary fa baillon fiteoatika daholo listre manana tranony protocole d'accord ny signature en convention en privatisation zay tsy ao anatin'ireo listre reo ny tany reto olona rovanay 30 hectara nefa lasa rehefa en centre récepteur stimady lasa télécom malagasy tany dia efa voadika ny raharaha momba ny resaka tany sy ny lalàna tsy ao anaty listre io tany io ka maninona moa
nolazainy le télécom malagasy ankehitriny atsoina hoe telma fa azy reto olona tsy tratran'ny expropriation satria tsy nisy letravo reto olona tsy mivarotra tsy nividy tsy nampanofa dia lazany any am-pianatanany hoe telma hono zany nanomboka teo fidèle dia nanomboka ny ady tany amin'ny fitsarany nandeha ny ambaratonga isan-karazany dia nisy romborapolo ny didi-pitsarana eto am-pelatanako fa tamin'ny taona 2012 nanomboka tamin'ny vina ny taona firy no nivoaka ny didi-pitsarana voalohany zany tamin'ny 2005 atrehanareo le mpandova zany efa telma ny adversaire teo zany mbola tsy telma ny adversaire teo fa nangataka izahay tamin'ny ministre Mahazaka Clermont tonononay ny anarany fa satria sady mpanao lalàna koa rangaha io ministre ny poste izy ary nandefasanay taratasy tompoko avereno aminay ataovy an'le hoe rétrocession taninay rétrocession satria ny ministère tantananao io no ministère saika anao utilité travaux d'utilité publique eo amin'le taninay dia namaly izy tsy misy olana mihitsy na dia kely faravety ara fa ajao ny fombafomba fanaovana rétrocession procédure zany nahazo zay taratasy zay dia nangataka ordonnance tany amin'ny fitsarana nahazo somatsara zay nahazo jugement zay nahazo titre niazakazaka fany amin'izay ny telma privatisé tsy ordonnance amin'ny fanaovana rétrocession manana texte zay ordonnance 62023 milaza fa ordonnance atrandrontsika amin'teny zao fidèle fanaovana expropriation rétrocession ordonnance fa taloha tamin'ny andro fanjanahantany ny jugement zany hoe miova ny lalàna antsika dia hoe mivoiziny zany zavatra rehetrarehetra zany dia nilaza ny telma fa hoe anazy le tany satria hoe centralisé exécuteur stimate rehefa nazy le tany dia nandeha amin'izay première instance ny rehetrarehetra ny afara tamin'ny 2005 ny afara tamin'ny 2012 nivoaka ny arrêt rehefa mety ho mpitsara tao amin'ny atao hoe cour suprême de Madagascar fitsarana tampony chambre réunie namoaka arrêt numéro 116 pile du 14 décembre 2012 dia hoy izy hoe foanana taholy zay dity mpitsarana rehetra taloha amin'ity fa averina reto olona ity dossier ity amin'ny situation antérieure à l'arrêté déclaratif d'expropriation du 1er février 54 zany ena veriny fitsarana any amin'ny lohany taloha nanaovana déclaratif satria tsisy antony tokony anaovana déclaratif intsony rehefa zany rehetrarehetra zany dia mbola nangataka réinterprétatif ary zareo tao amin'ny domaine dia nanamafy aneny le didy iny na tonga amin'ny fitsarana tampony nanafoana an'le didy rehetrarehetra tena kebakeba nyireny dia misy fotoana mandresy ny hérité misy fotoana resy ny hérité fa lazany telma le titre misy fotoana fa dia io nandravina le tantara dia nahazo titre izahay nanomboka teo niverina tamin'ny loany ny saingindrisy reto ray aman-dreny lehibe tamin'ny 54 rehefa maty daholy fa ny héritier tamin'izay fotoan'izay dia efa tsy héritier razafy tsara sarazafy maefa-tsony fa tena efa misoratra mihitsy hoe tia andrakoty tia andrazafy tia andrabe tia andrazanany zany hoe le taranaka tsirairay mihitsy nefa manana titre tsirairay avy no ny fanatantarahana ny didididity teny amin'ny sabatra raha fananatany satria izahay tsy afaka manome titre fa rehefa manatanteraka didi-pitsarana sabatra raha fananatany dia nanome titre inona nitranga ho ianao fidèle tamy avanyndray ny telma tsy nionony tsy rara iny zany zavatra rehetrarehetra zany notoriny ny fanjakana notoriny izay héritier inona le antony hitoriny mangataka ho an'izy expropriation izy zany nanao le travaux tamin'le d'utilité publique tamin'ny 54 2013 zany toriny ny fanjakana inona ny toriny ny fanjakana mangataka izay ozy izy mba hisolo toerana ny fanjakana androkandreo olonareo se substituer à l'état malagasy talohany io nefany nandefa taratasy izy tany ministre Reboza Julien zay ministre fananatany tamin'ny fotoanandro mazava ny valiteny tsy misy travaux eritrereto ny fanjakana atao eo
io tsy misoratra amin'ny fanjakana io tany io fa mbola andry zareo héritier io a lavinay ny fangatana tsy afaka izay angataka expropriation andreo olon'ireo a ary tsy afaka anome fahefananay les prérogatives de puissance publique anaovana an'le expropriation omenanareo tellement privatisé mbola hitrikitriko zany hoe olona particulier zany personne morale particulier zany te haka ny fahefan'ny fanjakana tsara tsindrinao ihany zay maître hoe tellement io fa privatisé zany hoe efa nisitaka le fanjakana tsisy fanjakana tao anatiny le izy ary tsy anome mihitsy misy ary fa amin'ny apart natany fa efa nandalo ministre hoe io tany io tsy afaka hiboto nanara-talàna tsara ndre matory oza ary tena hitanay zany fa na tena ko ary na inona ny cursus negatif ohatra mahay lalàna sa misy olona mba manoro azy ara-talàna tsara hoe aza manao foana na dia goavana be ara le orinasa tonga dia lasa izy tory tellement ny ministère fa nanontany ny tamalagasy sy izahay dia inona le fitokiana hoe alainay ny fahefan'ny fanjakana ary exproprienay reto ary omeo titre izahay nandeha ny première instance nandeha ny cour d'appel nivoaka ny cour suprême na andresy mbola ohatra le teo aloha ihany na andresy ny héritier tsy azo omena amin'ny tellement privatisé io tany io ny titre sy ny rehetrarehetra fa efa ny héritier izay efa manana an'le titre dia falifaly ny tena 2013 2000 tonga tapaka teo fitelo efa nylamina mba nisitraka ny héritier sasany sakanao tamboho sasany efa nivarotra zay mba anjara keliny ao satria mba lebebe ihany le tany tian'izy fitoriana fa any amin'ny telemandray zany natao hoe ady maika faran'izay maika assignation à bref télé eto manomboka eto le zava-toza dia mampanontany tenanay tompoko hoe tandalàna ve ty fireneny ty assignation à bref télé ady maika dia maika 2021 zay efa manana titre depuis 2013 annulena hono ny titre anay misy romba efapolony isany fa misy difficulté d'exécution tsy sahirana ondro zareo manatateraka ny tiliare 116 pile le tany 2012 ty zay manana grosse ange matony taterahany dia nazy titre zay izy hono manatateraka lasa manana grosse izy dia annulé 2021 zany hoe taty aminay ny titre 2013 tsy ndriko tsara mihitsy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tonga 2021 torinay fa annulenay ny titre tsy mbola nisy teto amin'ny tantaran'ny lalàna teto Madagasikara ka hoe assignation à bref télé afaka miannulé titre zay tsy nahazo miplété maika be ty maître voaka ny tidy annulé ny titre roa amby efapolo amin'ny ordonnance de référé à bref télé zay tsy afaka amin'ny statut afa-tsy provisoirement amin'ny azy maika dia maika dia maika dia maika farak'izay maika annulé napakatra zay rehefa napakatra ny raharaha izahay mba nandresy ihany hoe tsy compétence tsy fahefany référé à bref télé ny annulé titre foncier zany inona ny dia mamaika fa depuis ireo olona reo nanana titre tamin'ny 2013 ka hatramin'ny 2021 valo taona zay inona ny dia tokony hamaika amin'izao fotoana izao nandresy izahay manao cassation mbola mandehandeha ihany le resaka cassation tao anatin'izay mitory zay ny tellement efa nahazo zay izy dia annulé zay any amin'ny tribunal de fond niara-nampidiriny manko izy ireo dia hoe annulena ny titre marina etona fa tsisy braotsy ny idiranay na contrôle na GSM na ministère mba mety ve zao zavatra zao tsy le mpitsara nitorianay fa le fomba hitondrana amin'ny fitsarana référé à bref télé ny annulé titre mbola tsy nisy sans fidèle za 30 années de carrière telopolo taona fa misy koa ry zokiko efa mihoatra anao zany de carrière mbola tsy nisy zany référé à bref télé mi annulé titre raha tsy hoe fonga fa tsy tia tsy resaka fo zany fa fifandrombahana nandresy zay tany amin'ny cour d'appel
rehefa ny cour d'appel dia fantatrao ihany rehefa amin'ny ady matoitoy zany dia manana korosy zahay na mandeha ny cassation rehefa nandresy zay so ihany fa mbola amin'ny anaranay daholo ihany le titre tonelanelana zay dia napiditra fond izy ary eto dia tena eo le hoe miindigné eo le fiteny fa za mihitsy hoe le fiteny gasy hoe maketraka dia le mpitsara nanao ny référé après télé ihany a no manao an'le référé fond fa somary ny teniny fa zay traizatraiza ohatrany tsy mety zay tsy aveliteny tsisy droit de la défense tsisy nininy nivoaka re le izy avany fidèle rendremanitra anao miala tsiny atompoko fa misy eliasa manononom-pona ny anaran'Andriamanitra homologuer les ordonnances de référé bref télé fidèle efa mifoaniny cour d'appel anke le ordonnance de référé bref télé dia homologuer ny zala aty en première instance zany tsy miraharaha le cour d'appel asa raha azo mpijery zany sy mpiaino atsika amin'izao fotoana zao dia misy didy mpitsarana tsy ara-drarana dia nampiakarina napakatra zahay dia miverina aty en première instance dia tsisy dika ny diditany nampiakarina ity fa homologueny dia izay efa mifoanany dia tsy mbola nahita ohatr'izany zahay rehefa nomologueny dia dikan'izany annulé les titres ariditra amin'le tany tena inona ny filaza fidèle ankoatra ny tsy tandalana barbarianina république bananière miala tsiny atompoko zahay technicianna ny andehanako eto fa tsy politicianna bananière rehefa nahazo an'izay ry zareo fa hoe homologué ty première instance io zany dia misy exécution provisoire zany hitanterahana avy hatrany manaika ako hoe ny texte milaza rehefa misy exécution provisoire dia exécutena le izy dia lasa zareo nakany amin'ny domaine ny telma io dia nanao zay azahoana titre todika manokana amin'ny Andriamatoa mpikaja ny fananantanina Tananarivo Vanadrano monsieur B Pascal tsy fantatro tompoko hoe taiza ianao no nianatra momba ny tany fa misy texte amin'ny fehtsika mifehy ny fananantany fa même mon exécution forcée tsy mahazo mamoaka titre ianao raha tsy misy certificat ianao recours na exécution forcée ary responsabilité personnelle du conservateur zay ary zay iesika fa tsy hijanona amin'izao tsy fandrahonana zany tompoko fa famerenany amin'ny laoniny ny ataoko hoe tany-tandalana en matière foncière fa za manokana na tsy conservateur ary mba nandalina ihany ny resaka momba fananantany ary matetika miaro ny resaka momba fananantany tsy sanatria teo ternaina dia aloha angina tsy teny diplôma fa mba avanana ihany tsika amin'ny resaka fananantany io le conservateur est personnellement responsable dia ny délivreny ange le titre any amin'ny telma titre vaovao amin'ny taniny telopolo hectare dia 12 zay amin'ny vo efa manao appel inona ny ao anatin'le didin'le annulation le izy zay ony tsy nanao appel ka homologueny ty tamin'ny latsinainy hariva teo ny appel fa noho ny amehana raha-pahasalamana dia renvoyé en bloc zany hoe mihemitra le raharaha monsieur le conservateur ny délivrer titre fa hoe misy exécution provisoire fa en matière foncière tsisy dikan'izany exécution provisoire zany monsieur fidèle tsisy dikan'izany en matière hitrikitrihako en matière foncière ozy ny texte même mon exécution forcée ka hitanao conservateur fa tsy tomombana ny zavatra takin'ny texte foncier en délivrance na titre dia tokony anao prénotation misy zany nga conservateur 20 jours ny dikan'izay 20 jours zay tsy le prénotation mazatra atsika vahoaka zay fa 20 jours zany hoe misy fisalasalana hoe tonga eto misy huissier misy telma manery manome titre nefa za amin'ny asako tsy afaka manome ny titre io noho ny texte amin'ny fehana sy ny lalàna amin'ny fehana nomeny re le izy misava ho azy asa amin'izay ny telma tonga tany amin'ny commune rurale akady kely ilafy satria izay tanandrano ty tany angataka permis de construire ny commune amin'io efa nandefasanay opposition nandefasanay signification commandement satria tonga dia ny azakazaka izahay nanao prénotation zany hoe fisakanana filazana fa hoe
mbola tany aty io mbola vao première instance io le homologation ile homologation io nanaovanay appel satria dia miala tsiny a tompoko ao amin'ny fitsarana ary mbola iriorio amin'ny fitsarana ihany fa lainga vararaka ny ao anatin'le didy zay ve fidèle manao appel dia lazainy fa hoe attendu que tsisy appel le ordonnance de référé à bref délai dia homologueko manana certificat d'appel mibaribary zay miazakazaka nge zay amin'izany fidèle miazakazaka zay contre la montre ozy mifazaha zay ataovy ny appel signifio commune Katikely signifiena an'le prénotation zany hoe andefasana vaty tany tandreminareo fa misy an'izao ty commune Katikely nandefasana hoe misy appel ty commune Katikely nandefasana hoe saosy zao ty 22 février 21 avril 22 avril zany taratasy rehetra zany 27 avril zay ataony eo ambanomason'ny Ngamery ty tompoko prénotation ambon'ny tany io be ny tanàna rehetra eran'ny Madagasikara misy texte amin'ny fe fa tsy mahazo mamoaka permis de construire raha tsy mangarahara tsisy prénotation tsisy ninina ny titre non certificat de situation juridique an'le tany angatahana permis tonga tao amin'ny be ny tanàna zaho sy maître Madera Tsoara Ravelitsona nantany fa ino ny ataonao monsieur le maire satria 27 tonga le prénotation 28 avril mivoaka ny permis 54 millions d'ariary ny droit henikeninay sondray amatsilazilazanay diffamation le izy fa nisy satria siècle 54 millions d'ariary na permis fa nisy valopiny izy vola ihany keo niaraka tamin'le izy dia tsy mindraisa tsy tao pron monsieur le maire fa tao pron technicien mialatsina monsieur le maire fa tena mangarahary zao zavatra zao tsy manenina tao anamofa andeha le vola fa tsy tokony izy namoaka permis tonga tao zay dia mazava ho azy fa dia ohatran'ny katsakatsana natao mihitsy izy zany e manao aliasanao ve ianao toko sa tsy manao aliasanao ka aminay mibe ny tanàna matsy rehefa hoe ty misy juridique tsy misy prénotation ty misy plan d'alignement ty misy zao dia menay le permis fa hono monsieur le maire tsintsinina zany reto le misy retankeoa tsy tamin'ny taona 1954 re fa 5 andro nalohana talohany namoanao ny permis ary tia juridique misy prénotation satria hatramin'le grosse le prénotation le signifieny tany amin'le maire tia misy juridique misy prénotation 27 avril dia 28 avril 2021 samy 2021 zany mamoaka permis hoana re zany e zany mihitsy a betsaka vavolombelona teo tamin'le tsy anaiky an'izao zay monsieur le maire na ho aizy io na ho aizy io fa tsy ara-dalàna indray ny eto anivon'ny commune mety tsy manambola angamba ny commune dia maika ianao fa hatramin'izay nareo mampiantso anay foana rehefa misy zavatra mihetsika eto fa tamin'ity dia livreo maika be aloha le permis satria ho fefen'ny Telma le 30 hectares Telma nge manana moyen ho fefen'ny Telma le 30 hectares tsy nanaiky izay voatery satria efa décision le izy nakany amin'ny tafy zafady tompoko fahakarahany kely arabety mambangotraka ty zavatra ty manaraka tsara amin'ny fanazavana koa ny mpiainatsika amin'izao hoe toy tsara zay zavatra ary zay anatin'ny rédiger ekety makany amin'ny tafy a satria nanaiky any monsieur le maire suspendre fa protégena amin'le tafony izy tellement tena fifamaliana le tao tompoko fa tsy fifanazavana tsangana tsy teny betsaka fa dia navoaka contexte momba ny collectivité décentralisée momba ny permis de construire no nataoko azy ohatr' zao eny raha fa dia ampionareo anao le suspension ka tokony tsy namoaka mihitsy ianao e zao zay voatery lasa mifampizary zay sy mety raha matera tany manao le inona moa izy teo makany amin'le tafy manao mangatakaingana annulation anti les décisions de clôture ty satria dia zao mivoaka maraina amin'ny valo angely izy dia commune tsy mivoa amin'ny valo zany amin'ny sivy amin'ny valo no mivoaka zany permis sy ny rehetrarehetra zany amin'ny folo efa misy olona angady fotokery amin'le tany anao an'le vahitra tsy anaiky izay dia olo eto
anao le bref télé zay iady amin'ny Telma indray commune indray no nataonay hoe suspendu fa rehefa suspendu dia hainareo zany manajanona lettre vo ery amin'ny terrain sotran'Andriamanitra aloha fa ohatra naindaindaitra ihany le izy satria ara-dalàna lalàna misy texte daholo inge zany fitelo le fa tsy hoe sitrapoky dia tonga zay nitomany tao non nentina ny texte naseho tovy tanotanalany ty nisy fotoana na eno a hoe tao anaty fotoana ny paka saika isy fampidirana olona mefy koa le tany tamin'ny paka alady ny paka oy olona avaty aminay io satria zay manana titre satria zay milamina tsara dia nivarotra dia ndeha mefy le olona niazakazaka vany commune niazakavazaka raha mefy moa le olona tompoko zafady fa tsy commune inona tokony andehanany Telma io titre anay amin'ny anaran'le olona mihitsy amin'ny anaran'le olona tsy citeko eto olona dehibe tena manana maizy azy amin'ny taona tsy tena hoe tsongon'olombolo professeur izy fa tsy tonomiko ny anarany mba hafefaiko ny tandroko ry maître fa io dia babaray io tonga ny Telma ny sakana tonga dia le ouvrier tonga dia adiny Besa ndraika zany fidela fa tsy hoe tonga hoe avy misy taratasy ty misy corobra ny Telma makeny amin'ny terrain eny zany mahazo anay dia rehefa tonga ny corobra dia miazakazaka ny fokon'olona kosa dia eo zany ange tokony hojeren'le fanjakana milaza tandalàna tena le ordre public tokony tandrovany fa tsy hoe ny corobra sy ny fokon'olona anao anao fiteny tanora anao resiray ao fokon'olona amin'izany misy fa viantotra misy ina fa tantsika tamin'ny andro tetezamita manko dia nisy an'izany amin'ny roa maraina ny FTMA olona karamaina mercenaire karamaina maraina ny andro dia efa voavolony eo amin'ny 10 hectare nisy fotoana le mangalangala tany sy aniny ireny dia nangalany amoreka fa iny zany rehefa nilamina iny dia resy tanteraka ny FTMA tamin'iny fa dia mifitoriana koa tamin'izany mampalahelo amin'ity fidela dia zao tanindrazan'le olona eo ny fahasandrazan'izy rehetra le olona rovana izany hosoroana zany reo sa tsy afaka andevina ntsony sa ho alefa ao anatin'le fefy eo faharoa fantatrao tsara ny sarobidiny tany amin'izao fotoana izao lotissement etsy fioatrinina mètre carré etsy mba te hisitraka an'izany angetyray aman-dreny misy efa maty ny sasany tsy nisitraka na ariary ara tamin'io tany io fa matinahitra nefa manana ny tanindrazany zay fipetraka ty raha ty amin'izao fotoana izao zany dia misy ady be miady amin'ny commune zay manao suspension miady amin'ny ady tiako tenenina ady fitsarana fa tsy le raisaray indray ady amin'ny Telma zay vao andeha kortapelona nefa dia efa irere avany dia zay mahita hoe rehefa matanjaka ve le orinasa dia manjaka any amin'ny domaine manjaka amin'ny fitsarana manjaka any amin'ny commune atretinareo zany aloha zany raha petraka dia mbola tsy miravoravitanana ny aty amin'ny sanatria ary ngana tsy ravitanana mpanova razafimahefy tant que raha mbola misy foana koa tsy tena hoe mifanantenana ny lalàna ka azona ampiarina mifanandrify amin'ity tany ity zay tena hitanay fa tena miatra amin'le tany fa fananiana tsy ampiarina dia hiady zay hatramin'ny farany hoe ataovy tandalàna nisy fotoana zay ngamba ny fanontaniako farany aminao dia mamarana an'le izy satria fanazavana teknika mihitsy ny tena hoe omentsika androany zany mba ho azon'le olona tsara le vanetsy fa nisy fotoana ny prime ministre Kolo Roger taditiko naka ny position ny Telma tamin'izany fotoana zany mba azona anaovana rappel kely hoe tamin'le fotoana reny hoe nidira ny primature atao anatin'ity problème zao le izy mikikika midradradratra eran-tafo eran-danitra ny ao amin'ny domaine tamin'izany fotoana andro zany izahay fa raha resaka en matière foncière ny ta malagasy dia ny domaine no misolo-tena azy fa tsy ny direction de la législation du contentieux ny primature na aiza inona nataon'ny Telma manoratra any amin'ny finance izy eraky ny ministère rehetrarehetra vitelo manoratra reo rehefa avy eo any Telma ny tany fangaro eo conservateur conservation foncière ihany sy ny amin'ny domaine ihany afaka miteny hoe andrazavina andrabe ny tany
fa tsy ministera no milaza eo any anina ny tany amin'izany tena mazimazia manina moa reo olona miteny an'izany dia rehefa nitambatambatra reo dia ny premier ministre Coly Roger dia mazava be ny teniny hoe izy moa tsy décision fa lettre hoe antelma ny tany amin'ny anaran'iny izany le mazia izany tsy miteniteny foana miteny hoe mazimazia amin'ny anarany mandefa lettre any ny telma manakiry ve zay taratasy nataony premier ministre Coly Roger indraindray manakeriko izy premier ministre dia entiny zalahy manorolo fa ny premier ministre mihitsy tiny atany amin'ny tribunal manao conclusion io ny taratasin'ny premier ministre fa anay fa zay kosa dia mazava na ny conclusion ny etat malagasy ara hoe seul tena mazava be mihitsy oui il le texte il n'est pas sans intérêt de vous rappeler que légalement et en vertu des textes de loi en vigueur, article 124, ordonnance 60-146, aucun département ni service public autre que la conservation de la propriété foncière ne peut certifier un droit de propriété sur un immeuble. De même, il a compétence exclusive pour toutes opérations relatives à des inscriptions ou additions sur les titres fonciers. Zay moa tamin'izay somary nainay vava mihitsy hoe afiary ianao monsieur le premier ministre amin'io juridika dia mio titre satria tena ho avy daholo izany ny vahoaka ho any imprimature zao dia mio titre maka titre juridika zay nge dia hoe tantalana za dia misy artikla ary tsy izay rery no nivohany io fa tsy hoe nalahelo tafitohina atany amin'ny domaine sy ninona hoe fa hatramin'ny oviny ty tsy indry ty fa rehefa premier ministre miteny hoe natany razavy zao arany anaty